toly ireo anome aina ny tantara ioly lanto fredrine miramboly liva miaraka amin'ny sinaina sy bolno tovorazana mamonjy no nandray feo anjary liva no nanady tosy mba tsy niady varotra indray ireo mpandafy tamin'ireny akorao polisa kely ny atoako teny manandaza ireny azo lazaina mba tsara eny aloha ny tsenandroany izay tombony kely mba azo eo mba hivelomanako miampy an'ireo fiompiana kely atao mahafiana rehefa tsy niteraka sy tsy mba mananjanaka ianteherany ary aloha andeha hamonjy fodiana fa mbola lavitra ny lalana mbola aizy ry ambo tsara telo maty masoandro vao tonga any anio eto ny manomboka ny dia tongotra sofa tsy dia mavesatra aloha ny entany mbola maromaro aloha zao ny olona avy any an-tsena no mody miakandrefa namandra-pa tonga eo amin'ny sapana anakady rehefa tonga eo dia zarery sisa miazo amin'iny lalana mena tsimo andrefana iny sady mangina alao ary aloha erizina ny didiny zao efa kaiky kosaka 3 kilometatra eo sisa alako dia tonga ndry ny sofiko ve ny lalidalovana sa misy zaza mitomany zany tena zaza mitomany mihitsy ary efa tora tany mafy izy zany toa avy ery amin'rireny rano ambany atsimo aringa izy zany andraso aloha hoe hojereko ndry tena zaza kely mipetraka mitomany eo moron-drano io fa nakaizany reniny to tsy misy olona mihitsy fa to le zaza rery no eo sady mbola kely izy zany io ve tsy voaroa taona raha misy dia maninona eo morony io rano lalina be io Andriamanitra aza hitako ka namony tenao ve ny reniny zaza ty tsy mahita ninina mihitsy nefako ary tena tsisy olona mangina tena mangina mihitsy fa aiza ny mamanao aiza mama avy ary ty amin'ny bebe dia ataoko ahoana re ty zazy ty Andriamanitra tsy azoko avela rehetra aloha ty tsy maintsy hoentiko manaraka fa ny andro efa hariva raha sendra misy mitady ve izy tsy hoeniko eo ihany Tolia ahoa zary ny mbe zao mandeha ianao vonjedoeny zao ingarandry ry andavy atsiny fa hiakatra maraina hitondra entana eny an-tsena izy rapitso za mantsy tsy afaka andefa tsy salamy dia omenao azy ty taratasy ty hono hoe mba omeko kely any madame Landy client-ny neny be sao dia gaga izy hoe tsy mahita io mantsy rapitso efa fantatry ingarandry ve zany madame Landy zany fantany tsara ka efa mifankahita matetika ao an-tsenao zay telo mianaka omeo azy iny dia any amin'ny garandry izy no maka entana raha tiany mandra-piakatra ao ny aloha dia izay zany efa mandehana sao dia hariva eny ary ny mbe tia tambary manitsy dia vetivety lasera ndry lehibe ry kalatolo kely 13 taona zay no taizako azy teto dia tsy nisy nitady mihitsy le zaza tsy fantatra hoe avy aiza sy iza ny reniny fa dia za ny fantany hoe renibeany ary ny raiky potamiko izy tolotr'Andriamanitra ho atsy niteraka koa angamby
Zay no nanaovako ny anarany hoe tolo-janahary na itoly. Gagagaga ihany aloha ny teto an-tanàna tamin'ny voalohany raha nolazako fa zafikeloko izy. Na zanaky ny zanandravaviko azy efa maty ny reniny. Zay sy zanamanana ao avaratra ihany no tena mahalala ny tantara marina. Zanamanana koa ny fandimby tamiko ny taiza azy fa izy mbola kely raha sindra nisy dia tsy maintsy nalehako iny. Zay koa moa tsy misy afa-tsy olona dimy tafy eto Ambohitsaratsely. Dia ny fanampina tokoa izay mianaka ka mora ny namelomako azy. Izy koa moa zaza endry sady mazoto dia apiditra andrahoako mamborona aloha fa dia iandrasana ny tolokely ve? Ndry, fa aiza ary tianeny havana? Toa tsy tonga nitondra entana. Isaky ny alaka misaotro zao nefa izy efa ela ny tetoko. Ka tsy ho raharaha ve ny ara tsy ahazo entana eto androany? Lany fire fotsiny ahako. Andraso hoe? Ary oatra miantso angery rangary izany Sa ahoana? Eny tena za mihitsy ny antsony ka. Jereto manofa ho fatanana be ty izy. Ka tsy ho ary ve ilay hoe ingarandry mpiaraka amin'ny eny havany. Andraso mihitsy aloha atonoko eny Tsy afaka hono ny eny havana fa tsy salama dia randriny nampitondray ny taratasy ho ahy. Aminy aho zany nasay maka entana nioko. Tsy manina aloha zany rehefa voaraiko ny afatra mirary fahasalamana ho azy aho. Etra, zao ve ianao vao tonga Mialatsiny kiry malala fa mbola sahirana kely salamandray mantsy neny. Fa naninona indray Tsy dia haiko tsony. Miakatra be ny tosodrany ary le aretim-pondray angamba no mitady hetsika vao avy nividy fanafody ho anazy mantsy. Dia mbola le hoe dadanareo matampoka teo foana ve ny eritreretiny mahatonga an'izany To zavatra betsaka mihitsy no eritreretiny ka. Fantatrao ihany ny zavatra nahazo azy. Ka tokony mba ezaka hanamboatra ny sainy koa izy fa akaretana ho an'ny tena toy izany foana ve? Io anie raha tsy izy tompony ihany no mahay manono tena dia tsy mety io Efa miteny sy mananatra azy amin'izany rehetrarehetra izany fa dia tsy haiko mihitsy. Le programantsika raha afaka pitsy aloha dia tsy raikotra angambany. Fa ahoana kosa zava-dehibe amiko ange izany tsy fetry. Mba fandraisako anjara farany any amin'ny sekoly nefa dia tsy afaka ianao. Tena tsy afaka raha zao no nitoy ataoko ahoana moa no famelan'ny neny irery aho Zany sady lany vavy nao an-trandro felany. Mba andram-piavin'ny raharantsika roa zany tiako teneniny. Fa maninona raha tsony landa mba hikarakara azy aloha Ka landa ane manana ny tokantrano sy ireo zanany anankiroa sady zay mbola mianatra ny ery felany. Zaza efa lehibe reniko. Vao 9 taona sy 10 taona hiaja sy miangoly sady izy koa any ohatrany tsy en forme fa ohatrany nitody zaza indray mantsy koa. Ka adidy zaniko. Adidy nge zany fa isaky ny misy zavatra ataontsika zany dia ohatr' izao foana rehefa tsy salama mamanareo. Ory felana ka ary koa zary neny raha sanatry misy mahazo azy ao ane tsy zay vao aninona. Ka maninona nefa raha maka-panampy nareo Neny indray aloha dia tsy aka-panampy tsony fefafay ary regniko koa tsy anterako mpanampy zany rehefa marary be ohatran'izao mila nahako zanany izy eo akaikiny hikarakara azy. Zay no anteherany. Ka ianao rery ve ny naterany Tsy za rery fa tsy afaka hifanjana amin'olona tsy afaka Ary mba vehivavy ohatran'ny anazy any ianao fa mba eritreretra any aloha ary ataovy amin'ny toeranao Eny ary azafady ary raha nanoana anao ny teniko mba tiako hoe mba hiaraka hanatrika amiko sy anotrina amin'ny fety fotsiny ange ianao fa rehefa tsy afaka ianao tsy maninona. Ireo fanasana sisa tokony alehantsika koa tsy asiana olana fa rehefa tsy afaka ianao dia mijanona Eny mbola be no sisa fa aza mahelo fotoana fotsiny ane sisa no andrasantsika
anatanterahana ny raharantsika dia ivaliny olana rehefa ao an-trano ianao efa tompotrano ianao amin'izay fotoana izay afaka mikarakara sy mandamina mazavatra rehetra sa tsy izany? Eny re, tsy androko tokoa izay ahatongavan'izany fotoana izany a. Tiako loatra ne ianao ry Fetry. Fantatro tsara k'y izany fa misy fitenana hoe raha tiana hono mivady ny rafozana no tsy jovo mandeha. Ianao ty a, resinao indray a. Le veriko fa tsy ho tonga tsony ary zato madamy lantika efa kivy ambony ihany ako. Aza indray tsy maintsy tonga ka. Manahoana aloha ny niavany. Sao e? Nanao izay tsy salama izay. Aretinantitra re. Efa tsaratsara aloha azo fa dia misaotra betsaka e. Ny akoho izao ny antony nataratarany andro any tsy salama koa le rafozam-baviko e. Ay, aza manambe ary izany koa. Misaotra e. Tsy hita nefa rehefa lehibe dia mihetsika daholo izao karazana aretina rehetra izao e. Finina indray sady ny azy ary sarotra be fa areti-po anie. Ay, tena ratsy be io a. Ataovy izay mahafaly azy. Anjaranareo ankizy ny mba manao an'izay mety ao aminy ao e. Zara aza misy anareo taranaka hikarakara fa raha ohatran'ny azy any ingeretsy. Enjany. Sahirana tokoa izay ny niavana narary rery tao izay. Zany hoe misy zavikeliko vavy izay taizako ao e. Ay kosa ve, efa lehibe e? Efa 5 taona izy izao. 13 taona izay no tezako azy tao amiko taoko. Zanaky ny zanaka vavy moa izany sa? Zanaky le zanabadiko taloka. Zany eo tsy niteraky. Eno a, gaga mantsy hoe manana zavikely ny niavana dia mbola any ny reniny. Efa maty. Voa taona tolo dia maty ny reniny dia nalaiko izy. Tolo ny anarany? Ie, Tolo-Janahary. Tsara izany. Tsara rehefa mba misy namany ny niavanao ka. Sady mba endry le zaza. Fa reo re tsy nientana 520 akoho reo. Ay ve, tonga dia ento daholo reo tao mahazatra e. Ay, mbola piketsengarandry konga reo e. Ny azy reo aloha mbola misy kely e. Zay fa lasa ary aloha e. Andray, tia akanjon-janako vao nividiko tetsy amin'ny friperisy ka nanaraka ny ary mahay vidy akanjo kely mihitsy nge ny niavana izany e. Ny mofo mamy kosa ka lasa tany fa ahoana koa ry izany. Dia efa tena mivimbina izao rehetra izao ery teny niavana ity. Tena mba tiany niavana kosa ngambo izao zavikeliny izao ka. Ie, virenge aretsy raha tsy isy azy ao e. Zay aloha fa malafosa dia mazaho tompony. Misaotra ry ny niavana. Amin'ny herinandro ambony indray izany dia mampamangy any amin'ny tolo ihany e. Velome. Ohatra ry neny a. Mandroso e. Hay ve felany mandroso? Ie, nandalo dia nitsidika ka manao ianao izay? Efa tsy dia maninona loatra tsony fa afa dia misaotra e. Tsara izany. Mipetrapetra. Mbola mamaika fa mbola tsy tonga nga Fetry. Mbola tsy tonga izy e. Efa ho avy any izy izay raha hiandry azy ianao. Tsy andry azy angamba ka. Mbola rapitso ny fotoana anay fa nitsidika anao fotsiny atondiako e. Dia reto misy mofo mamy kely nentiko anao. Misaotra rehetra e. Dia mba ataovy izay mahafalifaly ry nendra miary a. Amboary ny saina fa ny maty anie tsy hiverina tsony. Marina izany e. Tokony mba mandeha mivarivotra kely koa nareo raha ny tokony misy ka. Any amoron-dranomasina any ohatra. Any izao ny tena tsara. Marina mihitsy izany e. Eny e, efa raha nimpihevitra ny amin'izay mihitsy moa ireo ankizy ireo fa mbola hoetreretiny e. Sady mbola miandry ny andro koa hoe ho avy any Dego e. Fa hono ahy e. Fa ilanty ve dia tsy afaka mba mikarakara anao eto mihitsy na alainy makany aminy ianao ohatra ka. Za indray aloha tsy miala eto an-tranoko izany ka. Mieritreritra amin'ny fahasahiranareo mantsy e. Ny fahasahirana amin'ny Fetry raha ny marimarina kokoa e. Tao tena ohatran'izy irery ny tena sahirana aminaoko. Any ka na misy zavatra tokony ho alehany aza dia voafatotra eto tsy afaka mandeha mihitsy izy. Atahoanako izay na didiny zanaka amin'ny ray aman-dreny marary toy izao e. Sady efa osa e. Izy no zaza farany eto dia izy tsy maintsy tratrany e. Tsy misy vavikely tsy inona ko. Izay nataoko hoe lanty ve dia tsy mba afaka makaty mihitsy e. Makeo ihany izy ka. Izy koa ny manana tokantranony. Manandro zanany kely mbola kely mianatra koa izy. Izay koa ny tenen'ny Fetry fa tsy mety izany ry nendra miary a.
rehefa tena marary ve ianao tsy andamina fotoana nisy fa adida nge zany tsy de mbola misy manahirana be tsy nange eto hoe vita ny fetra ihany ny zavatra atao eto rehefa tena marary be avy mo afaka mandeha miditra hopitaly ahy am'izay afaka mikarakara daholo nareo akisy sy mifandaminy zay mihitsiko za tsy de maninony raha misy dia hoe tokony alehanareo sy fetra na hoe zavatra ataonareo any afaka mandeha ianareo ny alina ihany ny tena ilako olona fa ny alina tsy mba namany ka ilay fety zao tamin'ny atoandro fa reo fanasana 3 tao balina amin'ny alina dolodolo dia ianao no miteny azany fa fetra mihitsy anie tsy mety mandeha tsy te hamelanao rery marary atony izy zay ny aniny zazy iny ilay ala elony sy tsy fahafoizany azy zany ka rehefa manatokantrano izy aloha tsy maintsy ovo zany ka tsy maintsy nitokantrano ny aloha vao ny adidy amin'ny hafa marina ny ianao tsy hoainy ve ny hitondra ny fiainany misy mantsy ny olona tsy mba malala ny tokony ataony raha tsy tenenonako zany indrindra mantsy ainy foana reny mandanjalanja ny tokony ataony fa zaza misaina ny iny fa ohatr'izao ataony landy aminao zao ohatra ka asa re azy ny azy fa efa mitsidika sy manasa ny lambako ihany ane izy nga vitan'izany zay aloha fa hafa lasa rineny ka andao ary misaotra mitsidika mandrosoa fahasalamany ty vavany ty zao bavinao ry totsoko tsy mbola tafiditra kory za de fizay reza ny vavany izany fa ifirana fa iza ndraiko mampiseho mampanana azy mihitsy angamba ka heverina fa ho azony baikono ny vola daholo ny fianakaviana aty amiko aty no mitonatona tsy menatra akory fa teo anga izy ka teo izy any keo de ahoana ozy izy taminao tsy mandray adidy amin'ny marary mihitsy ny sika za mihitsy mantsy ny tena nitsindriny teo fetra lehilahy ndray hono no mikarakara nefa misy vehivavy ihany ato hoe fa maninona hono raha ilaina aty amintsika neny rehefa tsy afaka hikarakara azy any an-trantsika sinisisy inona koa nivadianao ato-do amin'izay vavan'ankizy tsy voahevitra rehetra zao re fa fialana veka izy aminao tsy vehivavy fa 9 taona iny anambady ny zandrinao atsoatsy ka mbola misainjaza re reny dia any aminy any izy ny tokony hametrahany masainjaza azy fa tsy aty amiko aty ilao isan'andro mandalo mijereneny any sady makampianatra no maka ny lamba sasany dia mipasika vao miverina ny lamba rehetra kinona indray ka rehefa manao fotsiny ianao dia izay fa tsy voatery hoe amofo sy anazavany zany amin'ny ranona sy amin'ny ranony na hoe anisy lanjan'izao tenin'olona rehetrarehetra zao ka tafahoatra loatra ane tsy izy mihitsy ane ny teny avao malala ny ataoko fa izy anga mivadiko ianao ny tokony hiteny ara misy tsy mety ny tsy fahafoizany amin'ny fetra ialeo anilany andro manalina ny tena betsaka ka sositra izy fa tsy manam-potoana firy-tsony fetra andehana miaraka amin'ny asa satria sahirana amin'ny marary zay ny dikan'io ka fitiavany amin'ny fetra re zany ianao kotsy vita haingana mihitsy koa ny raharandrareo dia amin'izay izy mipetraka ao afaka mikarakara neny ao tsara izy amin'izay raha marary neny ahitako an'izany hoe fahavitany edidiny sy fahazakany zany ny ianao koa zatsy sary-po manananaka tandremy fa tsy tiako anahaka ny felana ngeny zanako potsiro vao masiko io fa indrindra ny tsy mahazaka didy voalohany eo olona tsy mandray ravindena ohatrany reny ve ny lasa aloha fa resaka tsisy dikan'izany no esahanao saina eo ka maika iasa tsisy dika aminao fa amiko tena tsy levo mivavoniko mihitsy ka ary ho teneniko mihitsy ny fetra iny tsy mila ny felana iny mandalondalo aty amiko aty tsony fa inona indray zany vavanao tamin'ny lany zany ro felana tena tafitohana be mihitsy izy angany tato-bolana taminao sady tohina tamin'ny marary azy anga ho ny sady soabavinao ka felana zao fotsiny teneniko aminao mipetraha ianao tsara dia manaja tena ianao tsy malala an'izay ataon'olona any na manao izy na tsy manao adidy ahoana ny tsy fantatro fantatro matoa amin'ny tendy zao profita maso ny fahasahirananao amin'ny eny raha miaro zaoko ka reniko ve tsy isanraniko fa nga ianao rery fetra ny naterany no ianao tsy maintsy anao an'zao mbola za zany tato an-trano manana andraikitra bebe kokoa satria izay akaiko volanao ny fenoariny ka tsy mety zany fa tokony zaraina ny adidy efa samy manao an'izay vitany ny olona ry felana iandry efa lavitra tsy azo amindrona-tsony izay teo lahy rehetra sisa ngeno ato ka ianao azy moa manaiky lembenana ny zaniko aiza ny sasany tsy anararoatra
neny tsy fanjanako sy andrasako olona aty sy aroa amin'izay zavatra vitako sy tokony atao katatrany za indray aloha tsy anaiky an'izany raha vita soaman-tsareto ny raharahantsika samy manao mitovy tsara ny adidiny rehetra na volo na herim-po za indray mbola resaka hafahany aroina rehefa samy manabady daholo ianao ne mampalaelo amin'izany tsy fetra matoa amin'ny teny an'izany tsy afaka mandeha mivoaka miala volo mihitsy ireo fanasana tokony nalehantsika zao ny lavana dolodoloko ka ianao ne mahazo mandeha raha te handeha fa tsy miandry anay afaka mitondra ny ravavinao ianao na ibenjana tano ka miaraka aminao mihitsy ny tiako ka nenao zany efa filambotsara mihitsy indraiko olona tsy afaka nandrasana izay filazanao azy tsy maninony mbola ho tsaronao izany fitiavako anao sy ny tsy fafizako anao izany anariana any felana marina fa sambatra sitretrika ange zany hoe tiany fa raha fitiavana mangeja mafy sy manotritra kosa vaao fa sepotra indray sady tsy afaka mikofa ka mila rivotra tsy ny fitiavantsika rery no antony fisika eto tany fa be dia be ny aditoko zay tokony atrehako ary ianao koa azany manana an'izay dia nio seritrereto aloha zay teniko zay fa olondro anolo-tokantrano mantsy zasy ianao indray ary rera be moraly io oka fa resinao ahy mahay miresaka ianao fa mbola ho avy ny andro amilahako anao tanteraka tsy didin'olo-kafa saingy tiana ka miakoako firy koa moa ireo tovolahy mitady ny toeranao nefa ny laviko fa ny tena lozako nge dia za mihitsy ny ohatra ny voanody amin'ity fetrafetra ity za zany andeha hitondra entana ny tsena miaraka amin'ny garandrio izy ny mbe to ohatrany mahatsiaro reradreraka kely aho ahy saika mahiala vizana atao trano ahaloko ka maninona moa za koa ne zao efa lehibe afaka misolo any mbe tsara fa ny mbe tsy mety zay varotra ve dia tsy ho vitako ka ny entana ngely no mety tsy ho zakandry sady ny ditongotra lavitra be zao aloha mba misy ny saretin-drandry dia mety ety ihany fa rehefa afaka za ihany no mandeha re eny ary dia makaina tsara ary ny mbe fa tsy hoe anarany fotsiny mijanona nefa miza tena atao trano indray avy eo dia andeha hidina ny etsahany rehefa lasa eny retsy ndry koa zato atory fotsiny eto am-pandriana aloha mandrapatonga ndry za mihitsy sady miva rehefa andrahoako maraina dia finosiko ao tsisy tokony hitsangatsangananareo tsony eo laza aloha andeha hatsaka rano mandehana ary tena tialy zaza mangoraka sy tsy mahafoy ahery toy ny miteraka ihany aty sady mifanambiny ery izay mianaka toly kely anahoana rety zazy ty raha sanatria misy fahafatesako hoe asa ngamba tsy dia heritreritra an'izany aka raha mba fantany mantsy manao any ianao tompoko manao andry ianao ve madame landy zany izy ka za no toly zavikelyny neny havana ay mifaly mahafantatra ndry aho zanyko ay ve ka manana zavikely mahafatifaty be ohatran'izao neny havany ary ngaty salama indray izay tsy salama izy dia zanona nefa ny aty reto ny akoho dia misy zanako reo tena ilaiko mihitsy retsy reny amin'izao katiky ny fety izao dia tena ilaina mihitsy reny dia ahoana hono retirety tsy haiko fa tia misy taratasy nampitondrany aho hoe omenanao ony ny aiza hoe ay eny ary andraso fa tonga dia meko andry zao zany no volako dia aprimy tsara tandremo sao very fa be mpangaha posy be ty atseny aty aza matahotra anao fa hoetiko tsara reto ka dia andeha zany aloha fa mbola hividy etana vao mody andraso aloha fa hiaraka amindry any ahy misy zavatra ho jereko koa mantsy any io angeringarandry matazana zany kely retretako reto fa inona aloha no vidindry savony sy menaka dia siramamy zao aleo vidiko ny siramamy fa savony sy menaka vidina andray saotra betsaka ary madama tsy misy isaorandry zany fa fanomezako aneny havany izy aza mba tsy salamako zay sisy koa ny retsy ka tena mifankaty be tondray mandresy zanaka
efa nitantarainy azy izany ka hatramin'izay 7 taona mifaneraserana izay dia izy foana mifangalako entana tsy ampiny eo aminy na tsy tonga izy moa dia izay vao makany amin'ny afako za mihitsy koa ny lazainy ana andraso fa tia koa misy akoho sy mofo mamy retsy ho anareo mianaka mantsy tena be da be loatra izany ataonao anay izany ary madamo Landy tsy voavalinay fa Andriamanitra maly azy misaotra tsy misy fisaorana fa mahasoava retsy dia mahazo fahasalamana izy izay fa mampamangany amin'ny any eny tompoko veloma renao veloma toly ndry mahalala fomba kely ry sady matomatsaina kely le zazako sambatra ihany ny havana manina ninika tena tsara fanahy be kely madamo Landy ry Nemibe tena tsara fanahy mihitsy ka reto zavatra nampitondray ny Andry retsiko fa firy ny zanak'izy iny to roa angamba izy teo Menada fa ohatran'ny efa bevoka-ndray ary izy iniko fa any Antananarivo izany izy ireny mipetraka ie any Antananarivo any dia io varotra koa izany ny velomany ny vadiny miasa fa izy no mivarotra koa ka ay ve mba te hitan'izany Antananarivo izany azy ary Nemibe zany nahoana raha mba miaraka makansika sy Nemibe ndray andro any andraso fa mbola hoanitsika tsy mbola tany mihitsy tokoa moa izany ndry finina indray fa Nemibe izany tsy manana havana mihitsy tsy misy havako any ka ndraiky sy nireko izany avy aiza ny rainao avy any andrefana any fa ny reninao no avy eto ihany dia eto izany izy milevina tsy any andrefana any amin'ny misy ny rainao any izy no milevina fa mandehana aloha tokoa ny aloha tia loka tsy sao dia tsy malemy ie dia andeha trafo mihitsy aloha za zao Andriamanitro tena zataketra be anamaly an'ireo fanontaniany toly sampana izy mba nanadiady ato izany be voatery tsy maintsy andainga amin'ity zazy ity foana ohatr'izany ve ahy sao dia tokony holazaiko azy amin'izay kosa raha ny marina momba azy za koa ty efa mandroso fahanterana kaloka ohatra ny mbola tsy vonina ny resaka amin'ny an'izany aoko asa maninona nga nefa dia tsy maintsy fantany marina na ho ela na ho aingana raha neto izao dia tsisy afa-tsy izay sy zanamanana no mahalala ny tsy ambaratelo 13 taona anazy izay ireo zavatra rehetra teny akodiny na ireo akanjo keliny na kapa keliny hatramin'ilay rojo kely teny amboziny na ataoko tsara pirina ao anatin'ilay vata kely daholo tsy mbola misy hitany sady hoe tsy misy fatany akory ireo fa dia midiko lakile ao izy koa moa tsy mba zaza tia savasava fa dia hoe taratasy no ao ny fahalalany azy raha ihany tika fa maninona ary Nemibe tato ato ohatra ny lasa saina hafahafa izany izy indraindray dia ohatra ny mandinika rehefa tsy mijery azy ohatra ny hoe te hilaza zavatra amiko fa tsy miteny dia miamena sy marary matetika tsy afaka miakatra ny an-tsena intsony fa za foana matetika amin'ny mandeha izao dia lasa ny amin'ny zanamananao indray izy manokoresaka ao dia varianao aleo anao izay tiany atao fa efa mandroso fahanterany mafy izay nanabeazany sy namelomany azy izay anjarako indray izao mamaly babena azy arak'izay azoko atao fangary izy tena marary be izao ny havan'izao ny tena tsy miakatra tsony mihitsy tato ato marary izy aloha vontovolo daholo ny tongony tsy afaka mandeha ditongotra lavitra tsony za foana manangona ny entana ny andrefana rehetra any indray mahampalahelo izany tetsidika azy mafy anefa tsy afaka ditongotra lavitra koa amin'ity kiboka lavidavitra ihany aloha ny lalany
indrindra fa ratsy zatra sahirana ihany. Nieritreritra hoe hiresaka ny vadiko a rehefa malalaka izy dia ny motoany nandehananay mandeha mijery azy ihany ka izay angamba mety. Aza angamba izay hafaliany raha tonga amina Damilandy. Oka aloha fa 8 heures retsy a. Dia efa mba hanjery dokotera ve ny izy izay? Efa tany amin'ny dokotera izy zanamanana, vehivavy mba mifankahazo be aminay mipetraka eo akaikinay eo izany. Tsara aloha rehefa nahita dokotera izy. Aseho tohizany tsara ny fanafody dia arao tsara ilay torohevitra amin'ny dokotera. Dia aza mivela manao sasatra be tsony izy. Eny tompoko. Dia reto misy voankazo entoany aminy. Ataoko fa tsy hanavezatra indry reto e. Tsy maninona fa zakako reto ka. Misaotra indrindra Madame Landy. Tsy misy fisaorana reto fa maniry fahasitrananao azy a. Mandehana moa dia vonjeo izy fa aza vela rery tsony a. Zany a. Eny tompoko. Veloma Madame Landy. Veloma tolo dia mampamangy azy ihany e. Za tia nanao hoe hitsidika ny miavana sika roa raha fakabitso alady nefa mengolo tia marary ny raiko. Tsy maintsy endana any amin'ny dokotera. Ataona fa aretina tsy mifamotonako. Karakara aloha ny zazakely. Rehefa sitana izy vidy tsy ho hita eo ihany ny ataony. Ka tsy maintsy izay koa tsinonako. Dia io manary aloha dia ndeha hitondra azy any amin'ny dokotera. Mandehana fa ody alohaloha raha riva manampy anao amin'ny raha ato hatrany. Eny ary. Indroa alakamisy izao Madame Landy ny tsy tonga fa naninona ary. Za nefa tia asesiky ny be akatra ny tsena any hitondra entana. Efa tsy tia andao azy marary nefa. Dia alevako amin'ny olon-kafa angamba aloha rehetra etany reto dia andeha ody aka. Rehefa tsy tonga ohatr'izay ve Madame Landy ho tonga tsony. Sota raika aty a. Tena taratara vao tonga aty an-tanàna androany. Ary maheno feon'olona mitolokoloko tsy Nenibe ve izany? Nenibe? Fa maninona Nenibe? Andriamanitro, tena marary be angamba Nenibe fa jerety atsembohany. Nenibe a? Toly. Fa maninona ianao? Toly reraka. Aza taitaitra. Fa ahoana e? Tena marary mafy Nenibe fa andeha hiantso ny zanamanana aloha. Tsy aho izy. Ny aka dokotera tsy ilaina intsony izany. Nenibe a? Tsy aza miteny izany ianao? Toly mahare zanaka. Nenibe? Tsy maintsy andeha. Tsiry Nenibe aza ilaozanao aza velanao irery Toly ianao iafa efa fohy ny taona. Nenibe tsy io misy taratasy omeo amin'ny Madame Landy dia misy vatakely ao anaty lavakombarika ao. Alay fa anao daholo ireo zavatra ao anatin'ireo. Nenibe aiza ny tany alehako e? Aza mitomany mahay reza ireo ny akoho mamborona amin'ny dio ivelomanao raha tsy Nenibe? Toly mamela fa tsy Nenibe? Nenibe? Tena niakatra ny masony marina. Tsy niatsika intsony Nenibe. Tena maty ve? Tsy
aiza ny tany alehako Andriamanitra tena maty neny be de tena nilozany tokoa ve ahy very ary neny be hoay zary ahy hoay very ary olona veloma ary neny be tsy foka veloma enjana indray ny fanavinana azo miangoleny efa tena nahatambatra mihitsy ako tapabolana mahitsitra izy ny sabona foana vao sitrana izany raha tsy tena lany mihitsy le zanako zao indray vao mba afaka midina maka entana ty atsenako misy azy angambo izay tolo sy neny havana hoe nankay zary tonga ny fiara ay sy tolo zao to tsy tazana koa sa mbola tsy tonga koa ngiarandry nefa toy iforilavitra riko Madame Landy tory fa maninona to misony ianao eny toko maty neny be maty io neny havana eny madama maty tamin'ny herinandro ambony izy zaho rery sisa navelany Andriamanitra tena mampalahelo zany aoko zay rotola maiza amin'io fizay angamba no anjarany tena very madama aoko zay de ahoana ho izy tsy nanafatra anao ve izy tsy fantatro fa tia misy taratasy navelany omenanao ony aiza hoe ary andraso aloha sika andeha hipetraka ery malalaka ery fa jerijerevan'olona eto tsikako eto tsika milamina tsara de eto any amaky ny taratasy aleo hoe ho vakina ho any Madame Landy amin'ny fotoana amakinao ity taratasy navelako ity de tsaro fa efa tsy isy velona ety an-tany intsony fa efa any amin'ny varo tsy mifody izay angamba no anjarako ka isaorako an'Andriamanitra nandahatra fa izao no tena noratako misy tsy ambaratelo lehibe olazaiko aminao ity momba ny toly tsy tena zafikely toly fa zaza hitako nody izaiko raha sendra nody avy taty atsenao indray arivariva no nandre feonjaza mitomany teo amoron-drano atsinana lavidavitra ny tanàna misy anay rehefa nojereko fa io zaza io irery no teo de nentrika izy nody tany amiko tsy fantatro izay ireny na izay mitondra azy teo fa de io izy taizako hatramin'izao io fa aleo satria tolotr'Andriamanitra ho aho tsy niteraka angamba ka de nopetahako anarana hoe tolo-janahary izy tsy fantatry toly hatramin'izao izany tantaran'izany ka raha sanatria tsy voalazako aminy alohan'ny hafatesako de miangavy ianao tsy laza ninona amin'ny intsony fa hipetraka ho tsy ambaratelontsika izao zavatra izao tsy ho renizaniza akoatratsika mianaka de izana manana eto an-tanàna no mahalala ny tantara rehetra satria izy no fametrahako an-tolo fahelom-bola kely rehefa misy dia tsy maintsy alehako zavatra farany angatahako aminao de izao ny fananako rehetra de itolo no mandova azy na trano na tany na ireo akoho amam-borona efa nisy taratasy napetrako amin'izany tsy tiako anefa nipetrahany irery ao izy koa maniry mafy tia hitany arivo ary efa nanome toky azy ao fa hitondra azy any saingendrisy kora sitrakao miangavy anao an-tanandrory aho ento izy hipetraka any aminareo ary raisy tonozandrinao iraitapoaninao fa ianao no hitopisako hitaiza azy zaza endry tolona de tsy mianatra firy azy ka ataoko fa tsy andiso fanantenananao ny toetrany azy izay tiany na ho amidiny ireo akoho amam-borona na ho apetrany amin'izana manana ompiny iombonany miaraka aminy izay no resaka fa
manao veloma mandrakizay tahin'Andriamanitra, soava tsara dia mahaleova mahalasana daholo, hoy ny havana. Andray ry Andriamanitra, nataoko ihany tsy eto manety masonao rytolo aho, saingo mahontsa loatra, veloma ry neny havana. Lazarery sisa madame Landy a. Tolo aho, aoko izay. Za indray no mendry fendroanao sy amofo-tamandrenao eto. Fa izao ny izy misy afatra napetraka bebenao ato dia tsy maintsy lazaiko anao ka ino tsara. Izay le afatra rytolo a, ka asanao na dia niteny aza nefa izy hoe tsy dia mankasitraka ny hipetrahanao rery ao Ambotsara telo dia rehefa tsy mazoto ny anaraka moa ianao tsy azoko terenako. Eritrerity tsara aloha e. Mazoto ary madame Landy a. Inona moa no ataoko rery eo? Sady efa ela koa ny nandriako ahitana Antananarivo e. Fa mbola tsy tamizy tokoa moa ianao? Mbola tsy tany a. Eny ary. Fa rehefa nanana fotsiny kosa tsy foko midika. Aleo mpinsana manana dia iombonanay ireo akoho amam-boron'ireo. Dia tany rehetra koa aleo voleny. Mety tsara ihany koa izay ka. Amin'izay moa anao afaka midina makaty rehefa te hidina na misy ilainao. Ka izao zany ny programantsika e. Androany aloha mbola tsy nonany amin'izany fa tampoka be. Fa raha afaka pitso alahady a, tongeny izay mivady maka anao dia tiako zana manina raha mahatrika amin'ny fandehananao. Zay a? Mitsenanay ve nareo? Ka hitanay foana io fa antany olona izay lalina makany Ambotsara telo raha izay. Fa ianao zany efa miomana fotsiny a? Zay a? Eny ary. Mahereza dia atanjao ny sainy aza kivokivy. Misaotra madame Landy a. Olona tokisanay be tokoa ianao matoa ametrahany aho. Aza matahotra fa vonina naja an'izay fitokisana napetrany tamiko izay e. Ary ajaiko hatramin'ny farany raha momba anao. Mandeha amin'izay moa ty friva tazako ry miandry ngarandry miaraka amin'ny saretiny. Ie, miaraka amin'ny mihitsy aka. Veloma madame Landy. Mandra-pio anary. Ka ahoana toly tamana tsara ve ndry loha e? Eny ramose. Ka zao no aty aminay aty Antananarivo atyko. Tena mahafinaritra be sady mahavariana be fa sady be olona. Eny e, ny tômôbilina fotsiny tandremana tsara rehefa mipita na hoe mandeha amin'ny arabe indry e. Eny tompoko. Ary aza taon'izany tompoko izany moa fa mba atao hoe dadany azy e. Izay manavanana indri na ramose fotsiny koa aza dia efa mety e. Eny ramose. Ary ndry aza dia mampianta be loatra miangola kely na mety adalainy amin'izao zahatra rehetrarehetra izao koa loha e. Ka izy nge tia misango be amiko e. Eny e, afaka andro mihitsy izy loatra amin'ny natongavandry tato e. Misy mahatsara azy ihany le hoe rehefa hiteraka ny reniny atsoatsiko tsy dia iraikitra be loatra amin'ny reniny intsony izy ko. Zaza be efa 5 taona anie miangola e. Eny e, efa be antanta be amin'ny reniny izy ko. Zay aloha fa lasa raha rivinareo telo day tondrano dada chocolat hoe. Yo. Tena nahoana falim-panadinanao ry fetra? Afaka ka. Ay kosa, tsara izany. Afaka saingy mila manao stage kely e. Mila manao stage? Ie. Dia roviana ry aiza? Afaka tapabolana eo e, dia any Tomasina. Dia firy andro ianao no andry? Firy volana hoe raha hiteny ianao ary hoe? Amam-bolana ve? Ie, 2 volana. Andry kiako. Zany no izy raha te azo an'io asiko. Dia ianao rery no andry 2 volana? Ka izy indray moa no entiko hiaraka amiko e. Tena manahirana koa izany ka. Fa maninona nefa raha daboka any izany fa miaso amin'ny orinasa mipapy ianao e. Izy efa manaiky ny apiditra anao aoko. Dia mbola averiko aminao indray fa tsy tiako io asa io. Tsy tiako izany e. Matoa ny fidy an'ity spesialite ity a. Nanda ny korondony anarana hatramin'izay dia io asa io no tiako.
tena mba hafahafa saritiavana mihitsy ianao tika. Ny olona hafa aza mitady lalana idizanao rangako, ianao efa tolorana fotsiny indray no mihavana. Ka zay tiako hoe samy manana ny tiany. Tokony rehefa misy fidiram-bola tsara sy azo enterana dia izay ny eritreretina fa tsy hividy asa atao ohatr'izany. Sao dia tafahoatra te hampimponao diso toerany ity fa mba eritreretra ihany aloha. Ary felana, tsy te hiady hevitra be aminao aho, fa zay no safidiko dia zay, tsy miova. Mampiasa sany anazy aho dia itiany eny tsy maintsy ilozako rery ato. Ie, izay mihitsy koa ny voasaika olazaiko. Ilozanao rery indray izany ny endra miary, nefa hatramin'izay ianao tsy nahafoy azy. Ka tsy maintsy mandeha ako, antony lehibe ankina amin'ny fiainako io. Ty izy tsy salama koa raha maninonio rery dia ahoana ka? Zay mihitsy zao no tsy maintsy tadiavak'olona hiaraka aminy ao mandrapatonga ny andrika. Ka iza ro ty olona fa ilandala izay anao fa manana ny tokantranony? Voatery tsy maintsy hitady ankizy asa ihany angambany ka. Fa angaty mpanampy indray nefa eo lazaina fa tsy te hierika tsony loam-bonanana. Tsy maintsy izay no lalana satria tsisy andry izy. Efa ndresaka mantsy izay mianaka. Rovolana ihany no toeran'ny mpanampy eo dia afaka mandeha izy. Ay ve, izy koa moa tsy mety ho any amin'ny landiko. Tsy mety izy sady ny tranoko hoe tsy azo lozana ely. Ka tokony mba irahanareo mifandinika anie izay atao amin'izany fa tsy ianao rery ny vaky loha amin'izany. Angaha moa tsy hoe ny amindry tojo eny mihitsy ahy. Sady ry zareo mbola tsy mahafantatra ny ostaziko akory. Eny ariko, ndao aloha mba tery kely raha tsy dia sahirana ianao e. Andao ary. Waterlandia. Misy olona mandondondy izany. Andao izay jereko. Manahoana ianao ty? Fa iza no tadiavinao? Manahoana ianao? Fa tsy ao nday landy. Tsy ao izy fa lasa nandeha nisafo foana. Ay ve, ary tojo mbola tsy tonga? Mbola tsy tonga koa izy fa efa ho avy any ngamba izy izay. Mandroso raha iandry azy ianao e? Ie. Fa ianao rery ngano ato e? Zaho rery ny ato izao ka saika andeha haka-pianatra fa raha misy ny teny hoe alaino ny ankizy dia nijanona indray aho. Fa mpanampy ny rotoly izany ty zazavavy tiako. Ary tsy henoko mihitsy hoe naka-mpanampy ry zareo. Zazavavy avy any ambanivohitra angamba fa tsara tarehy kely sady mahalala fomba kely koa izy tiako. Fa ianao zany miasa ato amin'ny landy? Ie. Efa ela? Ray volana izay. Ary mbola tsy henoko mihitsy. Fa iza moa ianao azafady raha tsy madiso? Fetra no anarako e. Zandry ny tojo aho. Ay ve ianao le hoe fetra e. Faly mahafantatra anao aho izany. Ie, za koa e. Fa mba iza kosa ho any anaranao e? Ny andray aho Toly. Toly? Tolotra ve? Tolo-Janahary ka. Ay, za koa moa sady sahirana amin'ny fianarana no sahirana amin'ny eny marary ka tsy mba manam-potoana andalovana ty mihitsy ko. Fa marary angana ianareo? Ie, tsy salama izy e. Ty ary lasa nanjombona tampoka teo ny endriny sady ohatry ny nangano any no masina fa naninona ary. Mahatsara neny be tamin'ny marary aho. Izay fa tamy angamba ry tojoko. Ie, izy ny ankizy mihitsy izany. Izy efa mianaka mihitsy reto tonga retiko e. Ay ve vato fetra e? Ie, manahoana nareo e? Manahoana se? Manahoana ary fetra? Fa ahoana misy vavonga manahoana tokoa niny eo e? Ao e, efa mba tsaratsara aloha e. Fa misy vavao ihany saika ho resako aminareo vaty e. Inona ary izany? Raharaha retsy felana? Mbola roviny zany. Fa inona e? Mandehana aloha miakatra nareo dahy tony tolo misola kanjo any ambony any dia zay vao milalao midina any ambany. Eny ary ento ary tiresaka se ary aloha. Zany hoe momba ny asako le izy e. Asa? Eno afaka somatsara tamin'le fanadinana ataoko amantsy. Arabaina zany? Eny tokoa ako. Arabaina tokoa ry se. Misaotra e, saingy zao e. Mila manao stage roa volana any Tomasina ka eo zao no tena mampieritreritra anako. Atao ahoana iny, hipetraka rery ao trano ao sady so zay marary tamiko ao izy ko. Izy tsy mety ho aty, ny trano koa tsy azo lozana. Dia ahoana zany? Asa fa efa nifandinika any aloha za sy izay menaka e. Hoe ahoana? Manaiky izy ny angalana ankizy vonjy maika aloha mandrapa-veriko mandrapa-tonga ny andro e. Zany hoe vonjy maika? Eno afaka alefa le ankizy rehefa tonga. Zany hoe rovolana ihany no hitoerana miaraka amin'iny ao e.
mba ho namaniny sy andro ny sakafon'izy mianaka zany sa hoana ny eritreritrareo? Eny mety zany aloha rehefa nanaika izy fa aiza nefa ty olona ka eo zao ny tena sarotrako. Ny endro fantatrareo ihany raha olona hafahafa teotra no hiaraka aminy ao mety tsy tiany loatrako na olona tsy azo atopisana koa na manahirana mihitsy. Eo tokoa zao no mamperitreritra sy manahiranako. Dia aiza no ahitana olona ao amin'izany se? Sady amin'izao androntsika izao ane ka sarotsarotra ihany nahitana olona toy izany e. Ny fotoana koa nefa ty efa akaiky ihany. Fa roviana aloha seno andeha? Afaka 10 andro eo zany isiko. Sary resahany tolo de zanamanina andeha engaviana lainy e. Izy ty zanamanana? Olona ny ambanivohitra tontolo ihany zaniko. Asako raha mety ve izy maninona moa? Sady efa mba lehibebena izy olozay nefa mba matomatotsaina ihany koa e. Ka raha miandry ny tanàna ny fiompiana sy ny famboleen'izy tolo ve izy ho afaka hialaka? Asa resahany izy aloko 0 volana ve tsy ho ela tsinonako. Fa tao nahazo mpanampy tokoa nareo taiza no nahitanareo antoly? Tsy mpanampy zany toly ato aminay fa taizanay ka. Ay ve kolazay mifamiasa izy? Afy za mifandraisanao azy zany. Izy koa moa tsy de mahay manazavako. Fa vesy izy io e? Avy andrefana tamin'ny fotoana Tsirabe any izy io. Client fangalako koa ny Rebe no maty tampoka e. Hay, de ahoana? Tantara lavabe momba azy fa ny any zavatra azoko ambara de tsy manakavana n'izanizy izy. De zany namela ny Rebe ny afatra hitaiza azy. Izay ny tondrako azy ety aminay ety ary toy ny zandry-zanaka mihitsy ary izay ato otrany fa tsy mpanampy izy akory ka. Hay ve? Sady tonga nge de niraiky pobe taminy koa izy da? Izy aloha de zaza endry sady atokisany. Fa hono aloha nahoana raha itolo tokoa ny resahana raha mety hoe hiary hipetraka amin'iny eo 2 volana aloha izy? De anao ako nahoana tokoa moa? Ohatrany tsy tiako zany ka. Fa ahoana kaika? Za ve nametra ny Rembeany azy de ahiloko arisery le zaza? Anga moa de hoe ahilika fa mba hoe hiary hipetraka amin'iny fotsiny aloha fotoana vao fetra fotsiny nge zany Izy ve mo tamana any efa zatra miara mikitaba amin'izy da eto iziko. Resao ihany izy aloha Izy ene anaiky. Tsy andaizy na de tsy vokatry ny fony aza fa de anaiky lembenana fotsiny izy raha za no miteny azy na hoe menatra ny tojoko izy. De zay mihitsy ny tsy tiako. Erao izy aloha rehefa hita fa hafahafa izy de aza terena fa aloha ijanonako. Asa andraso aloha izy antsony Zay zany rifetra enao ny teniny teo mazoto izy sainga alefany kosa hono izy da rehefa tsy mianatra ilalao miaraka aminy. Ny asabotsy sy alady anie zany ny ary ny alarobia ariva ka sao de tsy zakaneny indray ary le tabatabako. Ka tsy satry neny aza mikorana miaraka amin'ny zavokelindreo fa zany hoe rehefa matory fotsiny izy no tsy azoko tabaisina fa mivoaka ety alatrano ny ankizy no milalao Eny ho azavaina azy tsara zany fa roviana nefa izy ty ny tena ilaina. 2 andro alohan'ny andehanako eo izy no alaiko aty zany aloha za mihitsy no apitra azy any ka. Tsy maninona ary zay koa ny tena metika. Telefony fotsiny rehefa tokony andeha zahay. Zany rifetra Eny fa aleo aloha andery zareo mbola be da be mantsy ny zavatra tokony homaniko Eny ary andao ary se veloma daholo nareo mampamanky any amin'ny eny any ary Zay toly andeha rapitso aho fa atao zay mamety anareo mianaka eto Eny aza matahotra ianao. Raha misy zavatra tsy fantatrao na tsy hainao de aza misalasala mihitsy ianao miantso any landa na manatona azy Eo vetivety foana zay 2 volana zay de afaka mody any aminareo ndi andraso aloha fa misy mandony zany ko. Ay ve felany mandrosory felana anga efa mimakoma izy zany efa manambomboatra ny etako aloha mapiripirina nreto akanjo voavin'ny mpasohan'ny tolo reto Toly? Ay tokoa moa mbola tsy fantatrao toly. Toly avy moa aloha ndry Manahoana ianao tompoko? Manahoana?
Izy no toly akizy mipetraka ao amin'ry landy izy fa hijanona ho namany iny eto izy aloha mandritry ny roa volana mandrapatongaky hoe izy kosa rotolo no filana namako a. Fofombadiny a retsy fa tsy namany izany fa diso fiteny izy a. Faly mahafantatra anao a. Za koa toraka izany. Ve ka nahazo mpiasa vaovao ry landy? Akizy mipetraka ao amin'izy taizany fa tsy miasa akoriny. Tsy azonao? Taizany? Eno a, namany landy zany ny renibeny fa efa maty. De nalainy landy izy hipetraka ao amin'izy mivady. Avy any ambanivohitra izy e. Ay ve. Mba nanaiky kosa ary tojoko. Fanamona hono izy no tsanaiky e. Faly azy izy ko. Landy zao amin'ny fotoana ilany namana mihitsy fa efa ho teraka. Mo izy dako tonga de niraiky bobe tamin'ny toly avy hatrany. Mahafinaritra izany. Nde hiakatra aloha raha tsisy ilany fiatrahan-tsony. Mandehana re. Izay ihany no niantsoako andry fa misaotra fa voapasika daholo ny akanjoko e. Tisy fisaorana. Finona nirezako taminy teo ka? Ndry, navarako tao amin'izay tokony ataony rehetra iziko. Rehefa lasa mantsy. Vavy be iny ve tsy alalan'izay tokony ataony? Tsy maintsy atory sy averimberina ihany aloha e. Sady izy tsy mbola zatra eto Antananarivo anie. Aiko tokoa moa tana vao niakatra, tsy mahagaga. Fa inona koa raha nanaovanao an'izany vava ohatr' izany e? Maninona? Ka tsy marina indray ve izany? Tovovavy avy any ambanivohitra izy niakatra teto arivo, ka tsy mahagaga raha mikaviviko. Fa izy aloha de tena endry sady malala fomba be. Ie, endry aloha amin'ny voalohany. Fomba zavatra ihany izany e. Fa rehefa tonga ela eto Antananarivo ny sipy avy any amin'ny tezaka any de manondrana be amin'izayko. Tsy voaterana ohatran'izany daholo anie ny olona e. Io hitantsika eo ary izanyko. Inona koa moa no tena anirinao any toy izany? Ka zavatra efa hitako matetika izany e. Tsy voela akory fa tao aminay mihitsy. Raha ny kiaro no manao ny ataony tsy ny saka ny voatapadrano. Sady efa mahazo vana sady le saka ka tsy vao mainka ambolila. Leo an'izany resaka ao izany mihitsy ary felana. Sady lasa mivoana be le izy. Raha endry ianao ampio amatratrano reto etako reto fa tsy. Fa nga moa reto mbola tsy voafantatra ao sy tolo teo ihany e. Rehefa tsy anao re ianao de ajanony e. Zany manao andreo fa itolo tsy manana fotoana amin'izany fa sahirana tany ambony izy. Ao ary re. Efa mba misy ilana ihany e. Fa efa ela ihany izany izy zao ny tonga teto. Itolo ve? Voandro andro zay ka. De toetra ny felan'ity lany tsy adamana ny tolo eto raha zao no mitoiko. Raha ny faniriko zao de tsy elingelena ny felana aty an-trano mihitsy aloha mandrapahatongako. Nefa atao ahoana moa ny fandrarana azy amin'izany. Indray miritra felana fa ohatrany hoe manana adversaire izany a. Sady amin'izay tena adversaire matanjaka be ara-toe-tsaina sy tarehy amam-bika mihitsiko. Tsy azo tsinitsinyavina. Raha miaingo io zava-doza fa mandravaravaka. Ary ty fetra fa tao mitady iraikiraiky amin'ny zatoko. Isa moa zao no mahita izay film efa nitranga teto ka nandritra n'izay 2 andro efa nahatongavany teto izay. Tsy maintsy arahana maso ty fa tsy lasa. Eve mademoiselle Felany, mandrosoa? Androso tokoa moa izany. Onga nendra miaro izay ka? Ie, ao ambony ao izy. Misy zavatra nentiko azy reto mantsy. Miakara de hoentao fa ao izy. Za mbola serana kely atao mbany ato. Ary ino za tatondry e? Manasa an'ireto lovia reto a. Fanga nidina sahady? Kinona moa tsy janona kely loatra rehefa vita ny arahaba sy fanateran'ireo voankazo sy mofo mamy ireo e. Ohatran'ny hafahafa fiteny koa ty tovovavy ty izany ka. Andray koa reto lotony chiffonnareo sy ny servetanareo atoko. Andeha hanasa an'ireo mihitsy aho zao. Zany ny antony nanokanako an'ireo eo. Gaga mantsy raha mbola reo mampiasainako. Raha tinako. Ie, tandremy tsara mihitsy ny fahadiovana fa ny aty mihitsy mba ohatry ny tany ambanivohitra tany akory e. De tao amin'izany renibe ndry maty izany zany ndry no mipetraka. Ie. Ndry rery? Ie, zarery. Tsy misy havanareo mihitsy zany azondry ny toerana? Tsy misy. Mahagaga koa izany a. Tsy loazan'izay misy fianakavianay ihany fa rehefa tena tedavana ve tsy hita e. Asa.
dia tany koa izany indriny mianatra. Tany any nianatra taloha. Taloha hatramin'ny 5 taona. 10 taona dia niala tsy nianatra. Ndrekyako tsy manana CPE akory izany ndry tsy manana. Izay mihitsy ilay mahavoany ankizy any ambanivohitra ka. Rehefa avy eo dia miandry vady fotsiny. Tovovavy tsara tarehy ohatran'dry izao ve dia tsy nandihy fianarana. Mampalahelo e. Ny andro izao rehetra efa fivoarana mihitsy a. Ny ankabeazan'ny tovolahy eto Antananarivo izao tsy tia manambady vehivavy. Inona ireny filazany hoe letrea ny teny gasy dondrina. Sa tsy dia nianatra firy anga. Any ambanivohitra any izany ndry mieritreritra vady raha zaniko. Za koa ngamo mbola mieritreritra ny manambady izany Efa nahita mantsy fa reny sipa avy any ambanivohitra ireny kely manambady dolodolo. Indrindra fa tonga eto amin'ny vilona ohatran'dry izao. Raha vao misy mangataka tsy tonga dia hoe oeto ary tongotra fa tonga dia raikitra mihitsy. Mbola tsy tia hanambady izany aka. Eny ary medalinina be koa nge izany fanaovan-drira raha izany Zao ve iretsy fanasandrian'io vilia ro vino vao vita. Ka mitandritandrina ihany aso sanatria vako. Izay koa aloha hitandry taiza tokoa moa izay nanasa Duralex porcelaine. Tandremiana ny zavatra olona fa lafo vidy be daholo ireo Reto tasienina reto zao izay sy fetra no niara mividy an'ireo vao haingana mihitsy. Tena lafo be mihitsy ireo. Eny tandremako tsara ka. Fa ohatran'ny miantso andriny nenitra miaro izany tena miantso tokoa izy. Ndeha hiakatra aloha. Za koa ndefa veloma mazotoa amin'ny asa mandrarara matoa. Misaotra veloma ary. Veloma. Ahoana izay ry neny Ramiary? Fa nga mbola ao ambany eo ifelana. Efa lasa izy ka. Efa ela. Vao eo. Eno toy eniko miresaka manolona mantsy ianao ko. Izay si izy no niresaka teo ka. Dia ahoana avy niresany tamindry? Tsy misy inona fa dia momba ny fiainana aty Antananarivo sy ny vidim-piainana. Manafinamiko tolo ataony tsy reko daholo anga teo ambony tora tao nitsasaky niresaka izy roa teo raha iny izy saika andeha hidiny iny tena tsy tiako tsy azo mihitsy nitoetra n'ity felan'ity sy ny fomba firesany ka. Izany avy ve ny antsony neny Ramiary mbola manakobana vilia mantsy. Mandeha nary tao izany dia mba hitondra kely rano mafana rehefa miakatra ndre Eny toko. Lazara aho. Sady tsotra izany raha zanak'olona mifanohitra be amin'ny toetra ny felana mihitsy ka. Raha tsy movy ny toetra ny felana iny ohatrany tsy dia akasitrahako loatra ny fiarahan'izy fetraka mariny. Raha volana sisa dia tonga fetra. Inona ireny hevitra fa ohatrany tsy lana amin'ny vavoniko mihitsy maheno azy menakavy reto mandondoka ny tolo eo masoko sy misolo eladelaka amin'ny toy ireny ka. Tokony hovako indray ngamba mifetoka amin'ny tolo tsy anesoeso sy anabatibaty azy tsony rehefa miresaka fa leo indray mody manambitamby sa eny hitako ny hevitra aleo politika nampiasainy mihetsika indrindra felana raha tsy teo resy voadaka amin'ny ambavafondry Tsy andro kokoa izay atongava amin'ny fetra hodikany amin'ndry mademoiselle Lanty fa ohatra ny tsy tamana aho ka. Neny Ramiary tsara fanahy be sady tsara fitondra. Mampalahelo abe koa izy fa ifelana mahakivy Isaky ny tonga eto izy dia tsy mana-tsaina afa-tsy ny hanesoeso sy hanapopoka foana ka mila tsy zakako tsony. Tsindriko fotsiny ny foko dia hodiko tsihany indraindray. Tsy te hifamaly amina dia sady tsy azoko atao mihitsy izany fa aleoko mandefitra izay andro vitsivitsy izy sisa. Adidy ataoko amin'ny neny Ramiary sy fitiavako azy izany fa tsy maninona Ary toa ohatrany lasamborona be izy izany Tay koa izany aterako amin'ny mama miangola. Manao hoana? Manao ny toly? Variana be ilay tsy mahita nidirako ny vavahady akory Ie, mandrosoa. Ao neny? Ao ambony ao izy. Ao koa izy da? Salama tsara nen'izay ve sa? Salama tsara ka. Aleo ary aloha hiakatra kely vetivety Yo. Lasa vinany hafahafa ny toly
malahelo ty hody any an-trano ve ary sa ahoana dia tsy fantatro fa ohatrany misy zavatra mampiasa ny sainy izany ary vao nahita nefa izy dia faly be. Mbola misy ray volana nefa nijanona any eto aleo aloha ndeha titika aneny dia sady akan'izy day manao antoly manao felana misy zavatra netiko andrity ka vinanio ary inona ary mofo mamy fa inona ary fangandry ilo te hinana mofo mamy zavatra hafa mihitsy le izy tsy fantatro ka jereo nge inona ary iny ve le zavatra fanositra amin'ny hoho vernis à ongle vernis à ongle ny anaran'ireny fa tsy zavatra fanositra amin'io izany fa mamena trolle ary eo nge hosorany mety tsara amin'ny volokoditry ny somary fotsifotsy mihitsy le izy eo anaovako azy aza mihetsiketsika fotsiny zay hitandry manao na mibikany amin'ny tanandry izao ka tsara aloha tena tsara mihitsy fa io hoe tsy ala rehefa manao raraza angakosindre dia tsy ahitandrotandrina fa tonga dia kosokosoka be ka jereo fa maina sahady iny ny ambo no meko andry ary dia aprimy tsara tondry fanositra ary maninona ho io volondrio raha mba atao brochine rehefa avy sasany brochine eno le atao amin'ny courant ohatra ny amin'ny mama miangola ve eno ndrity koa tena atao inona nefa ny atao andreny za sady tsy miasa broche tsy mandeha hamonjy lanonana akory fa ngamy asa broche ny andeha hamonjy lanonana ihany kaly ty manao brochine mba manao tsindraindraina dia tsy hoaiza azy sady ny volondry lava sy matevim-be io tsy isy ao tsy misy ao io ka ao ane andao sika hiditra trano hibangoko azy dia hitandry ao ka nendra miary matory izy tsara izany tsy anako tabasy sika sindry fa aty ambany nanao volo ndao ho hitandry eo tena naovako azy sode ahoany sode be teo tsikako tsy isy bedy zany eo retsy fa raha bedy dia zany miantoka ndao ary vita ary jereo amin'ny fitaratra amin'izay nge manahoana izy zao io marina raha hitolotsony io fa vadin'ny PDG gaga ny olona raha mahitan'io aloha tena tsara aloha fa menatra hitondra an'izao ka ty ve adaly menatra maninona fangandreny britana ortoly nizay nendra miary fa miantso andry hoe aleo aloha siko satroka bangana ka aza dia vendrana eo ritoly volo efa vita tsara tario ka asiana satroka ba mandeha an'am'izao ty tena zazadala mihitsy ortoly ien tompoko ho avy vita izay aloha nydingana voalohany manomboka eto dia iova endrika amin'izay toly ary iova famindra koa tsy ilay tolo mipetrapetraka sy endrotsony io ary fa ilay toly igagany olona amin'ny adejony sy ny fiovany ka tsy fatokisan'ny olona tsony ese iny foana ny dokatoka fanasindra indreny ao anatrehako eo zay iny ve mba hatsindry ahy sanatry toly fananina ray ty kafitery ty novakizy tandray ve vo afako malina izy namaky an'ilay vazy lehibe tao amin'ny salon fa nisangisangy izy to tsy tompoko zany namaky an'io ianao ve ny namaky an'ity kafitery ty eny tompoko voasaky hiteny taminao mandaingy toly tsy mahajery akory izy miteny fa izy ary no arovany hiaja imingola sa ifelana tsy azoko nydika an'izao vitsika tolo zao ka tatoato aloha izy dia ohatry ny miova koko na ny fietsiny na ny fiakanjony asa
inona ary no antony nefa aloha rehefa tsy miova aloha ny toetra ny tsy maninona fa izay ihany koa ny tsy tantoka e ohatrany hoe miam'raiky potsika kely amin'izany koa tsy fantatro ohatrany tsy foky ala eto amin'izany tsony izy e ndrisy nefa toly a eny tompoka mandeha mihitsy na afidio reto zavatra reto eny tompoka hitako lasa sainy ny raha miary manontany tena momba ny toetrako angamby izy ka tsy te handiso fanantenana anakivy azy nefa tsy afaka hiteny marina koa nefa satria sarotry inona raha ilaza hoe fanany felana ny doma ny tanako hipoaka tamin'ny kafiteria sy ampenjera azy ary ahaviaka azy ino izany ve izy toy izany koa nansehany aja enjera teo amin'ilay latabatra kely dia vaky le vazy fa ina marina ny tena tanjony felana iny amiko e manao izay alako tato ve voafetra ny toerako eto sa tena manao izay ahaverezako ve izy toa ohatry ny manindry mandry hafa mbola hanao zavatra ratsy amiko izany felana tsy hitako anefa izay fomba ialana aminy fa inona koa to mahalasa eritreritranao Orlande momba ny tolo mampieritreritra e tsy azoko fa maninona zao tolika tsy haiko fa isaky ny makany amineny aka mahita azy dia ohatra ny lasalasa sainy izany izy malaheloelo hafahafa izany fa maninona asa te hody angamby izy ka fatany tsara nefa tsy maintsy hody izy fa fotoana voafetra no ipetrahany eo e so dia misy zavatra hafa kosa ary za koa raha mba nieritreritra an'izaniko tia felany ity eniko mindriaja hoe makaondrinenao matetika hoana izy hatramin'izay natao antolo izay nefa taloha izy tsy mba makao mihitsiny ka mba mifakahazo londray ngambo izy roa zany ko dia gaga koa fa niovatra amin'ny fitafin'ny tolo sy ny fihetsiny ane zany ve eny ny volo atao brashina ny pataloha sy zipo kely foana nanaovana matetika ny hoho asiana vernis raha tsy felana ve moa aprisika sy anoro azy an'izany ka raha hitoly aloha tsy eritreritranao an'izany mihitsy raha izay zany fotsiny moa maninona fa nitoetra ny mety iova koa nge ny tena tahorany ka izay indrindra nge mbola teny azy mihitsy angamba ka mahotsapa manana dito mantsy amin'izany ka ampitandrina azy amin'ny felany sy amin'izay zavatra rehetra ataony ao aleo misoroka dia mbola tsy sineninenako marina sy mety mihitsy aloha izay e saika antanene manokana momba an'izay mihitsy ange no antondehako ity toly aloha dia zaza eny sady tsara toetra e tiako mihitsy ilay toetra sady mahafa-po any zavatra ataony marina koa fa tonga matetiketiko felana hatraminah teo azy fa izy aloha tsy mitondra namana hafa fa izy roa ihany no ao dia tsy mivoaka ny velany fa ato trano ihany no miresaka soroko aminay mantsy fa hafahafa toly ary fantatro foana izy rehefa ohatra malaheloelo sy kivikivy izay hay ve ka izay no ataoko aneny hoe manahoana ny fifandraisana izy felana ato ohatrany tsy dia tiako loatra mantsy izy hanaraka ny fomba ny felanako ka ino no anaka sarotra amiko ny andrara azy hoe aza manao an'izao na aza manao an'itsy hitanao ny ankizy tanora manana ny safidiny sy ny fomba ny kely za dia vonina ny teny sy ananatra azy mihitsy aloha e tsy hanaraka ambokiny an'izay rehetra tiany atao ao mahatsapa manana didy amin'izany fa tsy tianandratsy ary neny marina aloha zany e za aloha dia tsy mahazo azo an'iny felany mihitsy fa tsy afianko neny tetsitsony saika efa namany fetra izy ka tsy hita izay anaovana azy e vo mafy mihitsy aloha fetra raha iny no vadiny tena marina e asa re raha anjarany ve atao ahoana moa fa rehefa tsy anjara kosa tsy maintsy ho ravy ao azy eny ihany e zay fa lasa alorineny ka reny ny bojofotsy dia nydiranao efa nisasako daholo dia efa maina daholo izy reny asefy-pasoany tolo izay tokony ho pasoana fa tsy vitako tsony misaotra retsy ndri aza mbola nahavitandreo ihany amin'ity kibo be andry tiako tena mamono tena mihitsy ka
aleo fa asaiko pasoandreo ro sasany tsy vita ireo e. veloma ary ndao ary raha fantatro lantsy eniny angamba reny zavatra ataony felana ny tolo rehetra reny a toy ny esoesiteny sy fanaby rabiana azy dia asa angamba mino aho fa tsy avelany janony eto ray mitra kory tolo ka zay ny tsy tiako sy antony tsy nitantarako azy vehivavy lehibe dikoa ve ah dia andeha ampiady olona na dia misikotra mafy azy lany dia tsy maintsy korotana maty dia fahafantatro mihitsy satria tsy anaiky an'izany lany dia ny ako mo ohatrany miampy fitiavan-tena kely ihany satria ohatrany tsy tiako hiala eto amin'izany ho aitoly eny ohatry mamofo ao zavatra betsaka ny mahita azy sy mieritreritra azy zay raha in'izay mantsy ka tsy misy tsy nitrangy reny zavatra reny a reny zavatra taloha reny zay aiza tsony nefa efa nafo zany ka nanahoana hono zato ianareo mianaka teto e nandeha tsara nahafinaritra ka nifanaraka tsara ny ando moa araka ny filazanareo tanora azy sady zany ry toly ye zany ka tsara zany e ary nytoly zany na ohatra ny lasa tovavy be na fatifaty vetivety teo e marina raha saika tadidiko ianako fa sady ny tombo no niangezangeza no tsara tare be zandray va aza dokadokafanao hoany zanako fa sarokinatra e ifelana anao ihany no nampianatra azy etsiketsika ohatran'izao hay fanga maketo foa mifelana ila ho isan'andro mihitsy izy hatramin'ny tsy nahateo anao zay e indrindra hatramin'ny nahateo any toly e ny telefona anazy amantsy fa hoe mbola manao fanadinana koa izy fa milaza ho avy eo raha riva raha vao afaka e ka reto aloha voandalana e dia reto ny andry tojo ary reto kosa ny andry felana e faly zao neny fa vita ny staziko a nahoana moa tsy ho faly anaka tena faly moa zany nomboka iasa amin'izay ary neny a afaka herinandro eo angambany miandry ny fiatsonana fotsiny e akoatr'izay dia ino ny zavatra mba irineny ho azy zao e ny riko ve ie ny teneny hoe sao dia mba vitako ihany kino ka maninona indray e fa nga zavatra tena lafo vidy be le izy tsy zany fa zavatra hafa mihitsy e zavatra hafa inona indray ara tsy lazainy e ka tsy miankina aminao ane le izy tsinony fa miankina amin'izy ary miankina amin'ny toly miankina amin'ny toly ie fa inona zany ry toly tsy fantatroko zao ary raha ny zavatra iriko a dia ny mbola mba hijanona ny toly kely eto amiko e fa tsy tonga dia ody zany raha azo atao ahoana zany ry toly zay indray aloha dia tsy tapako neny fa miankina aminy tokoa ka io izy anontany io e asa raha mazoto izy mazoto ve ondry mbola hijanojanonana kely eto aloha na dia efa tonga azy afa malailo andrio neny asa hoana fa asa n'izy ary indry ihany io tsy terena kory fa aza menatra na aza matahotra e tsy maninona ary raha zay ny tianeny raha miary dia tsy maninona fa hijanona saotra retsy fa tsy atao maharitra ela kosa ary neny a izany tokoa mantsy mba mila azy sady efoteraka e fantatro tsara re zany saotra retsy ry toly inona indray ary ty mampitomany anao e efa mijanona indray ve toly vao hitomany anao ry neny a tandrifindrahona sendranandalo re iny fa za tao mahataitanareo e aleo hirotsaka e indray ary mialatsiny ary tolo raha nampiatsondry aty amin'ny mangingina ambadiky ny trano aty tsy tiako reniny eny mantsy ny resaka e mety gagagaga ihany angambindry amin'ny fihetsiky neny izy aloha dia efa manana reti-po e ary be da be ny anton'izay e zo anao nefa ny mahalala an'izany anton'izany satria ianao efa niraisiny toy ny zanakatrano fa tsy olo-kafy e ka izao ary ny tantara sy ny zavanitranga fa ino tsara ary
12 taona lasa zay vao 20 taona tamin'izay 12 taona koa sy tojo lamatoa iny ary 12 taona andry nananjanaka vavikely fanefany amin'ny zanany neny sady vavitokana kely io Saondra no anarany 2 taona teo eo Saondra tamin'izay neny moa mbola tena matanjaka be mihitsy tamin'izany andro any fa vao 30 izy ary dada kosa 15 taona teo angambany niasa neny ary nahazo vola be mihitsy tsy nisy naoranay satria samy niasa izy dada saingy dada ohatrany tsy mazoto ny asantsony raha vao teraka an'le zanaka zareo vavikely atao hoe Saondra zay izy neny no tsy nety fa de niasa ihany de nakapanampy nanana mpanampy hoe vao malala zay zahay vehivavy eo amin'ny 15 taona io ary itaizany Saondra no tena asany kay ve de ahoana ry fetra nandeha tsara ny asany vao malala nandritry ny 5 volana tamin'ny fahinombolana no nitrangany tsy nampoziny andro alarobia tamin'izay tadidiko tsara mihitsy tsy nisy tao an-trano zay rehetrarehetra fa niala maraina daholy andeha hanatra sy asa de vao malala sy Saondra kely rery no tato rehefa nody tamin'ny atandro zay mpianatra de efa nofinosiny vao malala taony vary ary efa masaka niaraka tamin'ny taratasy nanao hoe io ny varinareo fa za Saondra mbola misy alihana vetivety ny ariva tonga avy ny asy dada sy neny mbola tsy miverina ihany vao malala Saondra kely treo vao tena taitra daholo hoe lasay zary ny alina alarobia de ny alakamisy tontolo tsy hitapopoka na alehany vao malala sy ny zazakely de nanomboka torana iny ary zay manakavy moa de efa kivo daholo mihitsy very zany vao malala Saondra very vao malala Saondra na netony vao malala nanjositra Saondra no tena marina na nangalarony fotsiny tsotro zao tsy fantatra tsony re fangalareo de tsy mba nampilaza tany amin'ny fokotanina tany amin'ny zandary efa nampilaza to saingy tsy hita mihitsy hatramin'izao andray ve ka zany tena mampalahelo be tokoa zany ka nanomboka teo de tsy niasa tsony neny fa nijanony nanomboka teo koa de nanana areti-po izy ary saika lasa dala mihitsy azy zay ankizy moa no niezaka nandamina sainy ary zany no karakarako mafy azy ohatran'izao aza manoto kosa aloha zanaka tsy narary tsy narikoditra teo akonany teny zao nefa very tsy hita na fohy toy ny maty fa zao ianao aza miseho malala an'izany tantara zany eo masiny iza moa ny teny izany eo masiny ry fetra ampatsiahy azy indray izany zavatra mampalahelo be zany raha tsy hamono azy anga zay mihitsy mantsiko zay anadinoiny izany azy zao no tokony ezahana atao tsy atsapan'ny fahabangan'izany eo amin'ny fiainany loatra tena lalim-pisainana kely anao toly esy raha mbola teo angaban'izay zaniko izay efa ohatranao zao mihitsy zany ve eno ary mino mihitsy fa zany no tsy afozaneny anao mahatsiaro any Saondra izy ary zay no nalatsaka ny ranomasiny teo laza koa aza tsy mahafoy azy toy ny reny tsy nananako intsony ny fandraisako azy nefa ahoana ry toly ny teneny le saika ho lazainao teo fa inona ary mampisalasalanao ry toly misy zavatra mampiasa sainanao nga teneny fa aza menatra de efa fanoko resaka mangina ty ambandabadika ty mihitsy so ihany afa nanana tsindrimandry sy nodina ijery atiako felana za mihitsy taitra ngandry nahita tsy napoizindry fa inona koa ny tianao lazaina amin'izany teninao rehetrarehetra zany ry felana ka zay tsy mahazo miresaka lela ty ambadika ty fa nahoana ny ty ambadika mangina ty fa tsy ao ambany ao ao amin'ny salon ao no miresaka sa resaka tsy madio ny ataonareo fa misy nanao resaka maloto sy tsy marina nga teo asa ny vavanao ataovy amin'izay izy ry felana aza manao an'izay matezitra ana mihitsy ianao ny zavatra hita masoko zao no lazaiko ka inona no hitanao ary lazao ary inona ny resaka maloto sy tsy marina teo aza malady mitsaratsara ambony any ianao ny zavatra tsy fantatrao kinona ary zao ny resahanareo ao ary nahoana ny tsy anatrano miresaka satria tsy tianay ho reniny eny ny resaka ho resanay momba anazy izay no izy raha tianao fantatra sy mahalinanao momba ny aretiny momba ny zavatra rehetra nitranga talohan'ny miseho teto zany no azavaiko any toly ary tsy mbola vita hatramin'ny farany akory ny resaka satria tataoriana de matampoka indray dada ary vao maika niampy ny alahelo neny sy ny adi-sainy tamin'izany angamo mbola tsy fantatra tolo zany rehetra zany fa ovina izy ny teto
Fatany ve anazava aminy ahy na tsy aro tompona ndraika tamina verany saondra mantsiny iny fa raha mijanona tsy niasa araky ny faniriany dady izy tamin'ireny fotoana ireny mety ho tsy nitranga mantsy izany zavatra izany. Zany koa no mikaiky ny sainao zao zany ve niresaka ho tianao ataonay ao an-trano hoe nenao ambony ary na ty ala-trano aza tsy maintsy anontany an'izay resana izy. Zao tsy fantany fa heveriny fa tsy aotsony aho ary andao am'izay hitsangana eto rotoly tonga dia mandehana anao mody fa za zany lasa vetivety aloha fa hoaiza ianao ahoanao ninona moa zay alehako any be zavatra karakaraiko zao zay fa lasa rotoly efa lasa efa ela hoe fetra raha hoe manontany eny ie andrasa aloha fa hoaiza ianao hijery anao ane ny antony alehako aty rifetra ka inona no tediavanao anao fa maika ahy miala tsiny raha natezitra anao ny tengo teo rifetra miala tsiny ohatr'izany foana ve dia mamerina indray rapatsy tsy mamerina tsony ahy manome tokanao amin'izany ny indray ary dia mbola ikeko indray zany ny fialatsinao amin'ity indray mitolaka ity nefa tsy amiko rery fa tokony amin'ny toloko io iza koa ny alatsiny amin'ny sa atao misalasala tsy miteny eny tsy maninona fa na ho alehako any amin'ny-drylandy azy izy dia hialatsiny aminy ka izy tsy mbola ody zao mihitsy mantsy fa mbola ao ihany mbola nitazominy eny izy ary petrapetraka aminy ao ary malaelo azy oniny ay ve ty vao tena lozy tena tsy atatany azy hipetraka ato mihitsy ka dia roviana hono izy ny andeka asa mbola tsy fantatro mihitsy rehefa kaiky hoteraka angamba ny landy tsy mbola misy rovolana ve zany tena tsy lasa kosa zany ay ve miaina an'izay atony zavatra hitandavanao anany ahy eny ka ny momba ny raharahantsika ho ahy ahoana tsy resaka efa vita ve zany tsy hoe mbola hiasa aloha dia anomboka anangobolako tsika akory zange efa miteny aminao fa manaiky ny amin'ny volantsika anaovana ny raharahantsika ho aloha dady zay indray le resaka efa tsy tiako mihitsy efa milaza aminao fa tsy tia miankindoha amin'ny olo-kafo zany amin'izay raharaako atao na hoe amin'ny ravotsana na amin'ny ray aman-dreny fa aleo hiary aloha dia anangono ary tsy ela fa vetivety any ao io efa misy planina vaovolavolako any ary akoatran'ireny fampiresantsika ireny ka inona indray eny tsy maninona rehefa izay fa napahakevitra masaka tianao fa tena mialatsiny kosa aloha ary fetraka tena tsy akeliny saiko sy ny foky ny hipetrahan'ny toly ela ao aminareo tena manindry mandry afa hanimba zavatra betsaka eo amin'ny fiainako ty tolotolo ty ka tsy maintsy mitady hevitra ina ireny ataoko ialany io ainganato eny ary nefa tsy maninona aleo toly aloha hijano eto raha tianao sy raha mazoto koa nefa izy za mantsy mbola tsy dia mila namana raha tsy efa kaikaiky andro tafika any iny ane izy aloha mazoto mazoto izy fa tia felana tiny tsy ampazoto azy hijanona maharitra eto angambako fa ahoana fa ngahy toly ny tantara zavatra tamindry itoly ve dia hitati-dresaka ty amiko ninona miseho aty naporitina ohatran'ny voasary azy izy fantatrareo ihany ny toetraniko za fotsiny mahafantatra tsara ny toetran'ny felana sy ny vavana ary mahatsikary zavatra ny resaka makaty reniko ka izy zao mila isan'andro mihitsy ny makaty rehefa eo tolo ka ny asa roa tampiarina amin'ny fetroko raha ihany izy ity ka fa aleo aloha za nderina eny ndao ary fa velome manaraka indray fa mitombo fahasalamana za nefa tsy maninona akory mampamanga any amin'ny tojo any milaza ny andalo izy rahampitso tindry ve ty inona va rasa lesikaviny vao vidiko tamin'ny herinandro ambony izy reto nefa ohatrany tsy dia tiako indray dia nentiko sao dia mba azoazondriko aseho reto eo tonga dia apetatsika amindringa eo jereny ary mijery amin'izay fitaratra ahoana to mety amiko ihany aloha tena mety mihitsy fa tsy ihany indry mihitsy ny nanaovana azy endrehana be andry mihitsy ilay iziko mifanaraka tsara ny volokoditry indry somary fotsifotsy zany ve eno kinona indray za ve hanolo voanandry misaotra betsaka ary fa nahazo aho zany any koa ary misy akanjo be dia be
mipetrapotsiny fotsiny fa tsy anaovako hoe ny sasany tsy omby atsony tiako omena indriny nefa maninona nefa sao dia tsy tiandriny manao azy sao dia bediny landindriko fa ahoana ka misy patakory ilay izy dia misy short dia jupe somary fohifohy ihany ary ambonina akanjo kely je m'en fous e eto ty aloha jereko izay tsy azoko anaovana ve tsy ajanoko ihany ka tsy tiako anena mitondra azy aty raha eo nenitra miarika hitany indriny efa tsy afaka makany aminaiko tsy afaka toly nizay ary ny indri fa miantso sady iziko ho avy ary nenitra miary ao zay tompoko zao manomboka rapitsa manao contrôle kely amin'ny any amin'ny dokotera dia eo amin'ny 3 andro eo hoe ilany zany ny fandresahako anaraka mifandimby izy sy fetra fa ianao mijanona miandry-trano dia mikarakara ny sakafo eny ary tompoko izay fotsiny no ilako ndrika aza dia avela akorotany ny ankizy rehetra ny trano satria ho ateriny landy ty indray manko izy dahakely eny tompoko ary atory kely aloha fa mandehany ianao raha hidina amin'izay fa ngahy felana mbola ao mbola ao ambany ao izy ataoko efa lasana izy mbola iandry ny atongava amin'ny fetra ngambany izy ka tsy hoalina ve ifetra to amin'ny fito vao tonga io eny mandehany ianao raha hidina dia atokony ny vary sosotsika amin'ny 5 sasany eny tompoko miova tsikelikely isan'andro ihany ny fomba fitafian'ny tolo sy ny paoziny atao trano ato eny izy zao dia manao kavina sy brasely indray asa taiza ngany nahitany endreny zako moa tsy nanontany azy teoko mety tany amin'ny felana angamba nefa tsy dia tiako loatra aloha naharaka ny langolangon'ny felana rehetra toly ny ela matsy maharay robo tsy tiako nampiovany toetrany ka voasarika azy amin'ny fakapanahy maro isan-karazany mahazo andreo tanora sasasasany reto eny ndasy fa mbola nanatra azy mangina ihany ahy inona ny tetavany nenitra miarandry teo laza fotsiny izy fa hoe andeha any amin'ny dokotera anao contrôle ho manomboka rapitso fa zao miandry trano eto dia iza miaraka aminy ilany tsy fetra ho no mifandimby ka maninona moa raha hoentiko eto rapitso ilay akanjo raha zany ka jerendry izy zany tsy otsinonako tsy maninona ka hoentiko dia tazomindry izay tiandry moa izay tsy tiandry entiko miverina zany mihitsy nanontany izy tamin'ilay kavina sy bracelet ka tsy nanontany izy fa nijerijereny fotsiny gagangamby izy mahita ndrimy amin'ny voatran-drao manalako fa hono tsy nanontany avy izy tsy nanontany indri izy ka tsara zany ka tsy tiako mantsy ny afatara fa mbola ato foana fa leo aloha andeha amin'izay tsy andry amin'ny fetra fa rapitso zany eny ary veloha felana ho hitantsika amin'izay dia sipa hoe avana ambanivohitra endry be tsy hibolila mba tokatoka fandrifetra ery izany tsy roboka izay tsy hiova nefa io mahita ny fiainan'ireto tanora eto efa manomboka izy io zaoko sady efa kolonia koa fa izay teneniko rehetra raha nitolo daholoko miatsika amin'izay ndry izy felana veleso ny vidy eny mbola mafana ao azery ny andra miary enao nga nitondra reto zavatra reto nakany amin'ny efitrano fandrinao inona zany kiraro ranomanitra folara borosim-bolo izy angamba fa izy ny lalao teo ary tena maditra mihitsy ireny ankizy ireny pelipelika manakorotany zavatra tsy tokony avela hiditra ato an'efitranoko ato izy aloha rehefa tsy eo fa so manimba zavatra ka mety tamin'ny zavariana nanao raha tany ambany angamba zao no namohan'ny efitranonao dia nidirany tao aleo fa hidiko lakile io amin'ny sisa dia apetrako aminao ny lakile na ahantoko etsy amin'ny rindrina ambony etsy mba tsy ho takany izay tokoa mety za matetika sahirana manao raha any ambany dia izy da manao fanenjika miakatra aty manao kilalao tantara dia alainy daholo ny lamba tena zazadala mihitsy izay ihany ny atsoko anao ka
inona no matezitra ny endramy azy? Hiaja tsy miangolana nakotana tao any efitranony tao amin'izy danako any efitrano fandriko daholo ny kirarony endramiary, ny akanjo, ny nanaovany tantara, hatramina ranomanitra sy borosym-bolo Ka tokony idiny koa ny efitrano rehefa tsy eo izy. Ka izay mihitsy no ataony amin'ny sisa. Sady efa misy fanatonana fanalahidy koa ny eo an-dalatsara ao dia eo fotsiny alaiko rehefa ampirina ny efitranona Finina indray. Ary andrasy fa hitako ny hevitra. Aleo aloha ki andefa misy zavatra mbola homaniko Ho avy avy rapitso? Tena tsy afaka angamba fa misy dia tsy maintsy alehako Raha afaka apitrany mihitsy vao mety afaka mandaloko. Tsy maninona re. Izay telo-darery indray zany ny eto. Fa ilandy ny anaraka ny endramiarana amin'ny dokotera sa fetra? Ilandy ka. Fetra tao ohatran'ny miasa, ohatran'ny hariva be vao tonga etoko. Eny ary, velomindry aloha. Veloha felana. Manombo keto dia hivadika amin'izay fandehan'ny tantara ary tolo fa miala tsiny Tsy maintsy manao an'izay zavatra izay mba hiarovana amin'ny fitiavana sy fetrako. Ary andraso aloha fa eritreretina tsara ny planina. Ary andraso tapiviako eto fa tsy maintsy andeha hivoaka etsena io izaoko. Ora fandehana mihitsy izao. Iny tokoa iny fa lasa miaraka amin'izy da. Efa fantatro fa tsy favelan'ireo ireny fa tsy maintsy eto manaraka azy ka. Ary aloha divy kelikely ireny vao miditra ka. Izay ngamba. Ary lasa amin'izay indritra felana fa fotoana ny injehany eto Raha sanatritratra eto mantsy dia zava-doza. Solo fa takotakony eto amin'ny misy andro fetra eto ka tsy ahoana isy ahita. Mino fa mbola atao amin'ny fitoerana fametrahana azy ihany ny lakile amin'ny varavarambe. Tsy eto ka. Dia voana moramora amin'izay ary ny trano Ary ny ambony any amin'ny efitranony ny endramiary ny tanjona. Ny lakile ihany miantony eo an-dalatsara. Tafiditra soamantsara ato Tena tsara chance mihitsy ilay zandry felana fa ohatran'ny mandeha ho azy daholo zavatra rehetra. Ary aza amin'izay ary ny vola ao anaty larimoara ny fitoerany aloha fa efa fantatro Ary ny fanalahidin'ny larimoara atao anaty tiroaran'ny table de nuit. Efa haiko tsy enjery tsara ka. Reto anaty valopy reto ny vola. Ohatrinona ary ny alainy Draso. Aleo reto tsy atao be loatra fa tsy mety ka. Dingana farany sisa. Atao amin'indray tsisy problema fa mikatopotsy ny varavarana. Aiza ny etan-kialan'iny no mipetraka. Ny fitafiany aloha toa atao anatin'ny tiroaran'ity komody daholo Oka aloha fa misy sakosy itsy. Inona ny ato? Entana madinidinika, taratasy, porte-monnaie, vatakely. Otoka atao anaty porte-monnaie ve ilay vola Tsy ataoko ka. Raha zavatra tiana fenina tsara tsy atao fa mora hitako. Aleo asisika atao anatin'ity vatakely ity Zay. Ary averina amin'ny toerany tsara daholo aloha zavatra rehetra Ao tsara izay. Vita ny opération. Dia mandeha mivoaka moramora amin'izay ary mitandrina tsara tsisy pahitako. Sainy landy maka sininy any amin'ny hopitaly amin'ny fiara zany amin'ny 2010. Asa nefa raha ho afaka amin'izany orizanina atsika. Iny raha tsy be asa aloha afaka miala aloha ihany fa raha be asa any amin'ny ray orano any mihitsy ho afaka. Dia aloha izy mianaka mandeha bus ihany zany ko. Zahako moa tia voa miverina atao trano rehefa misy zavatra tiana.
to felana koa zany tazako miazakazaka mimpita zany. Tsy maintsy avao amin'nreneny reny zao tao amin'ny toly angambany dre ary iny ndry mampitakerikeryka azy mamaka be azy io e jereo fa tsy mahita akory se mafy ny mahazo azy hatramina teo an'ny toly fa tsy mandry mihitsy ny sainy amin'ny fetra. Tsy fanomezantsiny moa ny fitiavana fa ny tena koa mba efa teo ny alako. Vita somatsara aloha zay ny contrôle rehetra. Ie, fa misy fahatsarana ny tom-pahasalamako raha ny filasan'ny dokotera. Za koa aloha mahatsapa an'izany indrindra hatramin'izay nahateo an'ny tolo zay ohatry ny tondra fahasoavana ho avy zany nahatonga avan'io zazy io teto tokantranoko sa ahoana za koa nefa be eritreritra be loatra mahatsiaro ny lasa foanako amin'ny antson'ny ankizy miezaka ihany any anadiny nefa indraindray misy fotoana tsy mety fa tena mitamberina ihany ny lasa. Se ny lasa tsy hiverina antsony marina amin'ny antsony felana na anao inona na anao inona fa tokony hanampoatra saina fa marina ihany ny tenin'olona ary andeha ampividy an'toly an'reto fanafody reto aloha diny zao ka ndry ohatry nisy nanokatra ty valopy ty zany iza nefa nanokatra azy eo andrasy hoe Andriamanitro to ohatry nisy nakany iny vola tato 10,000 ariary zao ny tato ohatry ny reto sisa isy roa telo alina ariary nakaiza ny 2 alina sana lay mifetry aka vola be ny fisy de tsy teny ako sady vola be ny zany fa de nakaiza ary tanako zao nametraka azy tato afako maly tsy ampy amidy an'ilay fanafody reto fa oviny zany napetraky ny tato afako maly talohany nandehanantsika mianaka tany amin'ny dokotera iny de omaly ve de mbola nitao le vola tsy nijery tsony kosa aloha maly tam'izay sy landy nandeha reny sao de mba tsy 10,000 ariary kosa aloha napetraka atao ianao ve maninona 2,3 sy 5,4 no nampirimiko tao ary ny ray tokana sy 5,2 no nisy naka jereo mahagaga tokoa zany anio ka tsy hitako aloha zay olona niditra tato afa-tsy toly zay nampirina ny trano aina angamba na hifelana koa aza afaka mitato rehefa te hiditra tonga eo foana izy isan'andro inona no tiany eny lazainy ny vola tsy manatongotra rifetra fa tanan'olona ny nakazy tao sady vola midy ary anaty armoire ve ny fanalahidy mbola alaina ato anatin'ny tiroaran'ny table de nuit marina aloha zany nefa tsy hitako hoe izy ary no endrikendrehantsika eo satria tsisy trasambodyomby mihitsy tsinonako odio mandrosory lande saika akan'izy dafa misy inona na vero ny volany neny very eno nisy naka atao anaty armoire atao fa vola ohatrina koa zany 2 alina ariary andry kiako ka iza no akan'izany iza mahita amin'ny fitoeram-bolanareo sa taizany napetraka le izy tao anaty armoire ary mahita an'izany daholo ny ankizy rehetra tao anaty valopy ny volany napetrako zay ny hoano ataoko hoe manahirana zao anendrikendrehana hoe iza satria tsy misy afa-tsy tolo sy ny ankizy ny tato maly ary ifelany mankeo foana izy isan'andro ka tsy anontaniana ary alory zareo sao de mba hitany ihany sao de mba nalainy satria tsy vola latsaka ane zany le izy na hoe ka hoe hita fa vola midy aty anaty armoire aty ny very ka raha iantso an'zareo tsika de tonga de fankety zany mazava loatra sy fanerena azy laza marina fa tena tao mihitsy ve aloha le izy napetraky neny tao mbola tsy very tadidy akory zay mihitsy le zavatra manahirana mantsy aleo reo hoany tsy maninona fa antsoa mihitsy aloha toly izy zao no ao fa ifelana to tsy hitako ako aleo tsony izy anontaniana de azava ny raha fa mandretraka izany zavatra maizamaizina zany tsy tompoko
tsy naka ny volo izany a. Fa izavy ny teto omaly. Izay telo ihany ny teto omaly. Tsy teto felana. Tsy teo izy ka. Afaka maly riva be izy ny teo ary riva be izy vao niala teo e. Neny nefa ny afaka maly teto foana. Sa tsy teto neny? Teto aho fa ny marainy tsika senao no tany amin'ny dokotera e. De ny hariva lasa niasa ka teto ve neny de tsy ahitan'izay olona niditra tato anatin'ny efitrano neny tato e? Antso mihitsy aloha felana efa nazava amin'izao fa tsy tolo rery no ataonareo matiny ake teto ka. Aleo ary izy aloha atsoko vetivety e. De izay no antony nampanatsokanao ry felana. Miala tsiny aloha e. Zanga hitanareo fa tsy teto maliko. Andrano izao vao saika ho avy. Fa za tsy nahita an'izany volo izany mihitsiko. Afaka maly ianao ny teto izao ary riva be ianao vao nody. Ie, afaka maly hariva no teo. Nefa mamamifetra koa teo ihaniko. Raha tsy diso a. Marina aloha fa teo aho e. Fa nisy ihany fotoana nidinako tany tokotany tany ambany e. Sy tao amin'ny dosy. Za tsy niakatra te ambony mihitsy aloha afaka maly. Tena antavina zany ny vola 2 alina ariary. Vola saika mity fanafody nefa zao iny. Vola moa izy raha tena napetrako atao marina fa tanan'olona ny nakazy raha tsy atsonoko. Ka tanan'izy ary ho felany. Asa? Izay olona nijanona teto ny tokony fotoranareo mafy fa manjary olona rehetra io ny voendrikendrikako. Tole tsoro ny marina raha nalaindry fa aza matahotra fa tsisy aninona ndray akory eo e. Nalaindry ve? Tsy naka an'izany aho a. Ka inona nefa ny tomandrindry efa tsy nakindry? So de mba raha maso manetsikelyko kosa aloha izany e. Tsy navita an'izany tole. Ahoana moa tonga de rova madame Landy azy ohatr'izany kosa ka. Tsisy olomeloka iaiky ny marina izany mihitsy akory na eo anatrehan'ny tribonaly azy. Ny vola afaka-panahy indrindra ho an'ny ankizy toa azy zaoko. Tsy manome tsiny azy aloha e. Zany indray raha izay vola mba manana ihany angambo dada tsy neny e. Fa tsy aty an-tranon'olona aty any angalatra 2 alina nalabaraka teny eo. Ka itolo io ne efa nilaza fa tsy nankaka inona indray ary. Zao fotsiny e. Mba tsy fampiahialava fa manahirana satria tsy maintsy mbola hifaneriserety foana de savao ny entany. Raha 2 alina ve ho lana vetivety eo e. Fa tsy maintsy mbola misy ambinambiny any raha sanatria izy ny tena nakazoko. Savao ary nena. Savao ohatran'ny mahasosotra be izany resaka izany ka. Ary mangina tolo fa inona ny toman'indry eo. Rehefa madio ny eritreritryndry dia mangina. Ary eo fa za mihitsy no isava am-paosindry. Io jerenareo e. Tsisy vola atao paosiny na ny ariary azy. Hatrany anatin'ny rehetra mihitsy jereo tsara e. Aiza daholo ny entandry. Andao jerena. Ary avy daholo nareo manatrika ary. Ireo daholo ny fitafiany tao anaty kômôdy efa tapitra nakorofoko tsiraray fa tsisy vola. Dia aiza koa? Hitsakaosety sisa. Avy aleo reo any rakizy fa rehefa very de very a. Rehefa savaina dia aleo tanterahana hatramin'ny farany roneny a. Aleo avoakako tsiraray reto anaty sakaosy reto. Zavatra madinidinika daholo reto. Pince volo, fatoram-bolo, porte-monnaie. Ary andraso jerena ny ato anatiny. Jereo. Vola 700 ariary ny ato izao. Reo, jereo. Ireny angamba ilay vola nomeko azo maly riva. Sa tsy reny toly? Eny tompoko. Zay ny ato dia ity vatakely ity sisa ny tena mba anato. Inona ato anatin'ny ity ry toly? Taratasy no ao. Aleo tonga dia sokafako mihitsy aloha e. Taratasy aloha reto a. Dia reto avoakako eo reo koa dia valopy. Fa tsisy vola ao anatiny a. Hitanareo tsara reo. Mosara kely a, akanjo kely, kapa kely, dia rojo kely ary mifono manokana koa izy reto. Ary ino ny te-ambany indrity? Andre kiako. Vola. Vola inona reto? Vola 2 alina ariary. Hitanareo izany. Ray alina tokana sy 5,2. Ka tsy reny ve le vola e. Tsarafina tsara tao anaty vatakely farany ambany tao. Toly a. Ahoana izao? Inona ny dikan'izao?
Tsy fantatro mihitsy tompoko. Tsy izaho any nakan'ireny tao. Fa olona iza ndraiky ino ametraka zavatra ny naty Tandria dia entana saro-tadiavana be ihany. Tsy nakan'ireny aho e. Mahagaga ihany sy toe zavatra zao. Mora fantatra ihany ny olona mandainga. Ny fijeriko anontolo anefa zao dia tena milaza ny marina mihitsy izy. Nefa raha tsy izy dia izy ary naka ny vola sy nametraka azy tao. Ka pirofo mitohaka ny tendany izao hitan'ny masontsika menakavy izao ka inona indray? Toly Tsy izaho tsy nangalatra e. Fa lolo izany nametraka ny tao. Azafady aloha nareo e. Azafady e. Neny, fa manina koa ty neny. Arina koa ny andolian'ny enjereneny eo amin'ny tany eo e. Ireto an-tanankireto any amin'ny voly. Tsy Fa manino neny hoa? Inona no andonianao an'indrozy kely sy anapolipolesinao ndreny akanjo kely sy kiraro kely ireny ny atrasonao e? Tsy Andriamanitra. Toly anizy reto zavatra reto. Taizy reto hitanao. Valio Fa tsy ny vola hita ve mamaika ny raha miasa. Reny zavatra tsisy dikany. Manginona reo e. Toly valio anizy reto ary taiza no hitanao. Reny ary neny raha miary akanjoko fonikely. Akanjo fonikely Ie. Taiza. Fa inona ary tsy mahazo aneny e? Lasa dala ve neny no otsokotsoko neny mafoatran'izao itoly e? Akanjoko fonikely reny ny tehiriziny neny havana tao foana. Mandra-pahalehibeako. Anao ve? Ie, eny e. Reo. Tsy mitodianao Aingana fa ataony neny inona ara ny fitafian'ny tolo no endahany nikoatran'izao e? Inona no jerenao andamosiny ao no aboritanao? Io olatra io ny jereko. Olatra? Eny io jerenareo io ny pirofo. Io lay marika, lay olatra tsy maty. Andriamanitra, ny zanako ty fa fantatro isa ondra kely ty. Ny zanako ty le olona hitako ihany le very. Hitako. Vonjeo fa torany neny e. Tena safotra tokoa neny. Batao aloha dia koseho e. Eny ary, ndreo ary sika mianakavy ireo daholo dia misaotra an'Andriamanitra aloha fa tsy nanino neny. Fa alohan'ny tenenako sy tantarako ny zavatra rehetra aloha dia tena maingavy anao ary neny mba ho tony sy hanindro fo tsara. Eto ary ndresako efa tony Eny ary fa eno tsara zao le tsy ambara tsy nitazomiko hatramin'izay. Na hoe nasaina nitazomiko angamba marimarina kokoa. Zay zany zava-nitranga marina sy nisy fantatra lazay neny havana azy ary mbola namafisiny zanamanina tamiko manokana io sy nitantarainy tamin'ny zay le mivady nakantolo tany iny dia tena nitantarainy tamin'ny Tsipriany mihitsy. 17 taona lasa zay ary 2 taona tolo tamin'izay. Tena mifandraika tsara mihitsy ny datika. Na itolo aza tsy mahalala an'izany tantara izany fa dia hoe zafikely neny havana fotsiny no fahafantarany azoko. Tsy mahalala izy ka. Za zangery sy tsy mahalala an'izany nefa dia vady andefy mandriny. Miala tsiny aloha fa afatry ny maty le izy. Tsy ambaratelo ka tsy maintsy nitazomiko asa amirery. Gaga koa ngamby izao tolo nandreany zaniko. Tianao loatra mantsy ny havana ka tsy sana nambarany tena marina taminao izy fa natahorany andona ny sainao ny fahalalanao azoko. Zany very toly. Ie, tsy mahalala an'izany mihitsy Zany hoe efa nisy zavatra saika niteneniny tamiko ihany tamin'izy ny alaina? Ie, fa tsy voateniny hatramin'ny farany fa efa kely ny ainy. Nangataka famelana tamiko izy tamin'izay fa tsy azoko. Izay zany ny zavatra tiany ambary. Mangataka famelana izy ny tsy nilazany ny zava-marina rehetra tamindre. Eny mamela azy tsika ary misaotra azy na dia fa any amin'ny varotsy mifody azy izy dia mivavaka ao amin'ny fanany fa raha tsy izy tonga dia tsy hitantsika tsony io zandry sombona itsika io marina mihitsy zany tsy voavalintsika azy any nataony namonjy, namelona, nanabiary, nanafy ny tolo kely tsy ho adintsika mandrakizay mihitsy zany ary mbola nametraka lovabe ho azy koa izy zany mihitsy ka
tondraka ny mananjary ndrery toly enky ny fahasoavana fa sady vovony tsy velonay nasoma tsara no nandova be sy nahita ireo tena ankonana sy fianakaviana koa. Zay aloha de tena faly faly mihitsy nahitanao tonga eto aminay soma tsara ohatr'izao isoranay n'Andriamanitra mihitsy zany. Tena lakalaka tokoa ny fandaran'Andriamanitra ary tena resy lahatra ary toly mariny tena hain'Andriamanitra mihitsy ny zavatra rehetra ka ary tena variana mihitsy variana sy faly na de mijery aneny fianaosambarana mitrotro anao zao aza de tena faly mihitsy. Eny tena faly sambatra retsy sahondra keliko ndry aleotra trokanina de efa lehibe ary zay ka io indray neny sy ny ranomasiny eny ranomasim-pifaliana faza matahotra nareo eno ka faly ve toly tena faly ka ve ka mbola tany ihany koa ny reniko ka mboty efa mbola tany ireo fianakaviako. Eny anaka eto ny misy antsika tia ny trano tety anao niteraka ny sonitezaina fahitata. Ok, aza toizina miangavy ianao ary toly aza mamofo tamandry mihitsy aloha fa faly izy mahita antsika voreto zao any amin'ny misy azy any fa zao avadika ho any resaka inona marina zany ny tena zavatra nitranga tamin'io andro io andro alarobia zay naveran'ny tolo mantsy ka eo indrindritsika zao ho foteniko moa zany le tantara raha niala teto vao malala nitondra ny tolo ny maraina rehefa avy nametraka ny sakafonay telo lahatandro sy ny taratasy de efa niomana nitondra ny zaza nandositra. Tena nangalazaza izy zany nentiny tany Antsirabe ny zaza ary tamin'le lalana makany ambohy tsara telo amin'neny havany iny asa tsy haiko hoe inona ny antony. Aleo toy sokatra eto ny tantara fa tsy fantatrao araky nambarany zanamanina tamiko saika midiny vao malala tamin'olona hono ny zaza nandeha tamin'iny lalana ny akandrefaniny izy de nijanona teo amoron-drano ary ny sasa teo de teo izy mibolisatra sy lasan'ny rano. Nibolisatra? Fa ahoana ny nahalalana an'izany ka? Tantarany zanamanana ihany herinandro taoriny nahitany eny avana ny tolo de nahita fatrina zazavavy efa tsy fantatra intsony ny endriny hono ireo fokon'olona teny Epanga andrefa nambotsara telo tanàna io de nentiny rano ilay fata ary nakariny zandary tsy fantatra zay avy fa nalevon'ny fokon'olona io razana io. Zanamanina moa nanatrika ny nampakarana ny razana teny andrefana teny sy ny lazalaza tampoka momba n'ilay razana nahafantarako fa vao malalo io tovovavy io de nieritreritra koa fa mety maty andrano koa ve zany sahondra kely sa ahoana. Satria anao tsy nahalala velively tamin'izany fa hoe zaza very sy hitany ny avany tolo. Tsy nahalala aho ka tatorina koa ane vao nieritreritra sy nandinika an'izany satria tsy mbola nanambady an'tojo aho tsy inona no very sahondrako. Marina zany ka ary ianao ange zany ny tambesarana tsy ambara telo betsaka tsy nozarainao tamiko mihitsy Mialatsiny fa ny ary efa izay de izay niza raha tsy efa tonga ohatr'izao ny fotoana tokony itenenako. Tsara aloha zany ary profo fa olona azo iterana tokoa ianao Rolandy ndry fa manina koa tofelana mitomany mianaka za koa manana tsy ambaratelo ambara aminareo angatahako famelana sy ifonako eto meloa raha sitrakareo fa inona azy zany eno inona tokoa zany tofelana momba ny toly momba n'le volavery za mantsy minakazy nakazy tao anaty armoirany nenitra miary sy nanafina azy tao anaty etantolo zany mba hanomezako loza azy. Ndray ry felana ny antony de ny fitiavako amin'ny fetra ihany sy nasarota-piaroko aminy tsy hitako sady tsy tiako hijarina eto koa toly so de lasa sipa amin'ny fetra. Zay indrindra ka lasa tsy tia sy tsy hanambady atsony tsara tare sady tsara toetra mantsy toly tena endro tokoa izy nialina azy niazaka ny ampiova azy ho tia rendrarendra sy aditra zany mifona ary etsy rotoly mifona ary izy mianaka le laviko ny falajianareo mamela mafy sady zava-dehibe loatra aloha zany nataonao zany felana
zavatra tena tsy nampozina tokoa. Ifonako aminareo re tsy amerina tsony tena diso fa mifona ry tolo sy nyendra miary a. Eny zao no izy raha aman-dreny no miteny amiko aloha dia zava-dehibe amiko zao fiekenao eloka zao sy fifonanao tsy niterena zao. Ny eloka ibaboana ho ny mody rariny ndreto zay rehetra mamelanao ary mino fa amelanao koa ny ankizy indrindra fa itoly sa tsy zany. Eny mamelandria ankizy ary felana ary fetra. Za aloha saika taona ihany manontany tena hoe raha tsy nisy zao zavatra zao ve raha tsy fantatra itoly hoe saondra kely dia tsy nivaky ny marina sy ny babika ianao ny felana. Saingy nisy an'izao ka fantatrao tampoka fa anabaviko toly tsy azoko alaina olo tiana intsony. Aleo tonga dia tsoriko dia nanapa-kevitra ianao fa ilaza ny marina amin'izay. Tsy maintsy fantatra amin'ny marina ary fitiavako anao no nanaovako an'izany. Eny ary izay foana mantsiny ianao. Mamela azy ianao fetra raha mbola zanako koa aza manameloka azy samy olombelona. Eno ary neny mamela anao ary felana saingy ahoana ary fetra. Saingy fampijery toetra elaela indray aloha sika. Raha tena miva tokoa ianao vao afaka hiroso amin'ny fanambadiana miaraka aminao indray ry fetra. Ataoko fa rariny sitsiny izay raha izay no angatahako setry ny zavatra tsy nety be da be nataonao na vava na fisainana na fihetsika ry felana. Eny ary ekeko ny teninao satria tianao loatra ary fetra. Mahaiza mifandefitra ry zay tia adalaka tahoana nefany. Izay zany matoky fa raha anjaranareo sy fetra ny vady tsy maintsy tanteraka foana ny toetra ratsy azo ovany mitsodrananao tanteraka ary felana. Zava-dehibe amiko loatra zao androndroany zao raha tsy nisy ny vola verina feninao tao anaty vatakely ny tolo iny angamba mety ho fantatra koa ny marina na ohatra hoe ela raha vao fantatra. Zay aloha dia tena marina mihitsy. Sambatrahaka hitry fa tonga eto anatrehako saondra kely sady efa tovavy be zay ny tsahafozako anao sambatra koa ary neny ary aza malaelo intsony anao fa tia fa efa hita indray. Ka hono iza no iantsona azy tolo ihany sa saondra kely? Ataovy hoe tolo ihany fa zay ny nanambina sy ny efa nahazatra azy. Tolo janahary. Mifarana teo ary ilay tantara nosoraty tao amin'ny razanabary voangilalao Josephine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Toly. Ireo nanome aina ny tantara Ioly, Lanto, Fredrine, Mirambolo, Liv miaraka tamin'ny Simei sy Bruno. Tovy razana mamonjy no nandray feo Anjariva ny nanam-potosi.